I feel good. Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana. Vava ray feo 10. I feel good. Allô mirabana fa allô efa mandevy le izy aloha fa mantsy ty ohatrany tia mofomofo na miafinafina fa anareo zay mijery a tsy anona nde akory tsy raha kisingery tsy izy akory ty tsy razako alivo tiako dadabenary zay avo tena mipotra aminareo fa mbola miafinafina azony tamin'ny tena azony ratrany ihany inana mitranga tany sabotry reny sady ohatran'ankianky nisy namakibanky tany atrirabe tany lazendralahy hoe mitovitovy endrika amiko kely fotsiny aloha azafady aloha Dada Bernard ny resaka atao ohatrany eo manahirana be asa raha maheno anareo aloha zany de atsangano tanana maheno za no rainy anina za no andraso lo marina koa le mbao efa fantatrareo ihany fa aitsilongody ao ve le zafikelyko le mahafinaritra iny de ao ve le titilavy mahibe resaky de ao ve titibelovana anambady ary ao ihany ko ve takitapina ampiasainy ao dôly hafahafa amin'ny anaranareo amiko akory razanabozy avy eny ambodipoma niany zavatra mba resako zao be be ny resaka amin'ny hoe zao hoe ny politike zao hoe ny boly zao ny hirahiry ozy aminareo hoe tsy io t'enlever marmite ozy amin'ny fiteny antitra mampiadikalo hoe ka zao ty mba misy proposition kely mbo ataoko ny rakolaboti le jimonty rakolaboti le ty amin'ny baolina kitra zao io le eo amin'ny topi io reto avy ny ampanaovina azy zazalo nenay antitra mampiadikalo ny ao amin'ny fendrasana tsatokazo dia ibota sy Jean Claude azonareo tsara ny any amin'ny vodilarana any dia atsotsika ry tigana rafindrakoto ry climat de anampy azy ao ny ao mpivoany ao ry mostra bolany ry Frédéric bolany de mbo atsokorikilo de rado kely de ny any aloha any mazava be ny any fa de setra ny atao menakely any mbola manoatra no ndra manonaka mihitsy de eo amin'ny sisiny aviato moa zany somary miemotra sembotra satria mandroso any tigana rehefa mandroso de izy maître kiro zay anontany angambonareo izy ny atao mpanazatra mazava Dada Bernard mpanazatra raha mazoto samy sola fa ny volo no lasa nafeto ambany afaka manampy ahy raha kola botira ohatra ka zay le rehetra fa de sembotra be ny ty volombavako. I feel good. Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana. Vava ray feo 10. I feel good. Inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Dumont mifandarana nefa dia tsy miala mizafy rehefa lasa olona alasinainy talata ny lavabila ka misy masa boty manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikalikany ianao maraikitra tsy mandeha amin'ny zelone fa tianareo foana Mahasana ny tontolom-piainanao. Orange. aza miambitsony mahanokafa compte eo amin'ny betplanet.mg betplanet rivotra
Zay moa le fitentsika anazy zay ry Larisa, rivotra. Aiza lasa izy rivo teo. Io rivotra. Rivo vaovao. Falmerabantsika rehetra aloha amin'izao talata 15 volana martsa 2024 taorian'ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny vehivavy dia andro andray kosa zany ny andro iraisam-pirenena ho an'ny lehilahy. Ie falmerabantsika rehetra ato amin'ny fandarana rivotra mpiaino rehetrarehetra moa zany na ny anaty taxi be ianao na ny trano ianao eo ampanovana raha sy ny sisa dia manatitra ny arahaba ho antsika rehetra dia mihaino finaritra. Zay mihitsiny araka ny fahitanareo azy zao moa zany dia mivatana ny fandarana rehefa talata toy izao ka afaka arahanareo amin'ny page Facebook ny RDJ 490 teboka enina. Averina foana moa reny ilay satria misy namantsika manontany na mbola tsy maharaka tsara an'ilay izy, na ihany koa amin'ny YouTube RDJ FM 96.6 zay mino angamba fa mazava tsara daholo zay dia alamy dia ny etỳ amboloana no zany ny fizotra'ny lalao sy ny sisa dia afaka manaraka an'izany tsy tapaka daholo nareo rehetra any. Nanao ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny vehivavy tao Larisa. Izy aloha tsindriana tsara hoe andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny vehivavy fa tsy hoe andro ho an'ny vehivavy. Na aloha zany tsy de nisina loatra zany no namarika anazy fa ny asa ohatry ny andavanandro ihany dia ny ankoatran'izay hoe maivamaivana fotsiny tontolon'ny andro. Loka tsara. Loka tsara. Natao tsara ny loka tsara. Ohatry mahazatra ihany sady raha natao an-trano manokana tsy izay nefa marivavy ny hariva vao ny fampianiany amin'ny resaka hoe arabainy dia ahoana andao sakafo be nefa vola ary moa tsisy fa ny velan'ny faritry ifandraisana zany no tena arabaina atao anatin'ilay izy hoe arabaina namana sy n'izay olo-patatra dia iny dia vehivavy rehetrarehetra hoe manerana anosy. Nataoko mihitsy aloha le fanamarihana toa satria maro be mihitsy moa le miteny hoe andro an'ny vehivavy, feton'ny vehivavy sy ny sisa fa andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny vehivavy ny tena izy satria zany andro hitakina sy apatsiahivana fa ny vehivavy dia manana zo mitovy tanteraka aminay lehilahy izay zon'olombelona iraisana moa zany zay Larisa. Nareo lehilahy manokana ange zany nomena toerana tena tsara ka zay namboarina voalohany dia zay normal be ilay izy Larisa. Namboarina voalohany dia lasa nomeny fiarahamonina lanja kokoa nareo dia lasa nisy tsy fitovian-jo tao anatiny tao dia nisy fanaovana tsindry azo lena ihany koa. Fa zany akory tsy midika hoe hanindry anareo vehivavy zay na hoe andeha tena hoe hanambany an'ilay izy fa tsy mety zany satria samy natera-behivavy zao daholo na izaho na ianao na niza rehetra samy natera-behivavy daholo zavatra isan'ny tena malaza koa aloha Larisa mba nijery vaovao iraisam-pirenena kely tamin'ny maraina teo any Angletera satria dia miverina ny sokatra ny sekoly any Angletera. Zany hoe nandritra fotoana maro moa zany zareo tsy afaka nisokatra noho nyity resaka valaretina Covid-19 ity izay tena mbola mamely eran-tany mihitsy moa zany zavatra rehetrarehetra zany fa mezaka foana moa zany tsirairay avy hoe mandamina an'ilay mezaka miady amin'ilay izy dia mba mampiatra ny lalàna rehetra koa amin'ny tany sy firenenany amin'ny resaka fitandremana amin'izay fiadiana amin'ity valanaretina Covid-19 ity na itsika eto Madagasikara dia mbola ao anatin'ny fisorohana izany aretina izany ihany koa. Fisorohana fa tsy ao anatin'ny fivohana intsony fa ao anatina fisorohana izany hoe mbola tokony tandrina daholo ny rehetrarehetra ilay izy misy tsikelikely eny ihany hoe ary amin'ny orinasa zao misy voan'ny Covid ary amin'ny fiarahamonina zao satria raha tamin'ny heritaona izy nalaky dia nalaky ny olona rehefa ohatra hoe misy fambarana aretina amin'izao nalaky balaky tsy hita hoe na za manokana ary n'izao tsy dia tena mahafantatra sy hainoko amin'ny olona hoe aiza izy no manao an'ilay test. Teo tsena ohatra hoe malaza hoe mandehana eny amin'ny village voara mandehana eny be filatanana ankoatra be filatanana misy le fanaovana mise en quarantaine le eny Ambotrabiby any amin'ny lalana mahitsy iny lalana mahitsy. Salama dadabe miraba toko miraby izany dadabe zany izy tsy dadabe naringa zany aza miala aloha fa vonoana le radio ai miraba nareo salamo ie Jean-Christ zao amty ai Jean-Christ zao azafady avec fa dadabe nary eo teo izy fa lasa izy ai fa lasa izy manao nareo ao salama daholo zay fa mikopakafo vao maraina ato zay izy afo fa tazako ny sary iny atao ambany kiraro ny Larisa ato Larisa manao kiraro ie
sao dia mody mamatra lase kiraro anao nefa ny mamantatra ny laoka omaly Jean Chrysostome ty ny resaka andro resam-pireneny reny misy koa ny tokony atao hoe ny vehivavy tokony atao alina resam-pirenena ho an'ny vehivavy rehefa fangarana raha Jean Chrysostome mandray tena lazaiko anareo sady tsy niarahaba maraina ny tsy niarahaba maraina ny vadiny izy tsy hoe araba ny valy marsa tsy zany tonga dia mirevy milay foana dia ohatran'ny ny général Fidy hoe revy eo ry daday dia le fankalazana moa ilaina foana reny dia beke ny andro resam-pireneny reny fa tena tokony izy firaisana isan'andro eto amin'ny firenena ohatran'izao zany zany no tokony atao ampitiavana tsara fa sarotra be moa zany indrindra fa ho an'ny olona irery ohatranako rehefa jerena ohatran'izao ohatran'ny tena ohatran'izy aza zany ohatran'izao Jean Chrysostome ohatran'izy mihitsy miarabanareo ao miaraban'ny mpiaino rehetra koa misy bandy mangataka kokoa moa ato fa rehefa vakina ny anarany dia ohatran'ny soplite moflitozile tsy haiko tsony misy lisy ary ve misy tsipitsipika ohatran'ny soratra suédois reny dia ohatran'ny soratra danoaly eo anareo le mangataka kokoa angatahana le anaranareo mba tsy atao voslitozile vo de pipe manahirana be zany manjary mifamatotra lase kiraro zany eny efa tsika miverina miresaka omaly ny vehivavy resam-pirenena ho an'ny andro le izy ihany koa misy adevitra teo momba ny coveran'ny vehivavy resam-pirenena le covera sy le resaka baolina faneva sy ny sisa tokoa alohany dia rehefa miresaka le izy zao ahitana ny fitaizana ankapobeny olona zany hoe ny culture générale ny tsirairay ny amo zany Jean Chrysostome tsy manana compte Facebook fa resaka nataony Gottlieb no diko amafisiny eo resaka momba ny covera le covera ao anatin'ireny adevitra covera tsika sy ny hevitry ny olo reny no ahitana ny lentan'ny fifampitaizana ara-kolotsaina sy ara-zavakanto atsika menakafy mazava zay iny ahitana ny resadresaka ny rehetrarehetra momba ny covera sy ny sisy reny zany hoe tsy hidirana lala le izy fa zay fotsiny covera ny resaka zany hoe fangalana le hira ray le omaly mateza rythme be le izy le omaly dia hoe manao azy ary fitiavany azy sy sisa zay covera misy koa ny atao reprise nge zany dia alaina ny hira anankiray efa vita taloha tany zany misy fandraisany any le izy karazana covera any reny zany fa efa tsaramaso reny ary covera fa mivadika ohatran'ny efa tsaramaso zany satria masaka fanireny miary covera no lasa tsaramaso eo any koa ny resaka hoe faneva baolina bolida sy ny sisa ao anatin'ny adevitra nataony rehetra momba ny reny any koa ao anatin'ny resaka eny ambony tamboho any anaty taxi be amin'ny fandarana rivotra sy amin'ny Facebook no ahitana hoe ohatran'ny tokoa ny fifampitaizantsika menankavy momba ny resaka baolina azonareo zany antanio ny Larissa no fantany tsara baolina kitra rombropolo milalao azy hoditra ihany lalovina fa tsy mitovy am'le savosafona fa hoditra boribory dakadakana ary ny tansona dia dakana makary ny olana amin'ny vehivavy manko le tsy mahalala tsy misy avaratra ka sao dia tretiny izy moa zao le manao fotsifotsy reo manina tsy vonoany aty amin'ny akaiky aty le izy fo entiny lavitra be makary zay ao anatin'ny adevitra apetraky ny olona momba mbarea ao anatin'ny resaka ataon'ny olona momba ny resaka faneva ny resaka herbastien ny resaka bolida Nicolas Dupuis fédération no ahitana ny lentan'ny olona eo anatrehany baolina kitra ny fitiavana ny ekipa pirenena ny fanarana ny baolina ny fahalalana ny momba ny baolina zay omaly mora Jean Cry jeren'le fandarana hoe Platini le dernier romantique za koa nahita mbola tsy hitako tsara ny atsasany tany aloha fa rendraka zao tsapa ihany ny baolina zany fa ingrat zany hoe ny baolina dia ny tontolo ny baolina kitra koatrany mahabaolina eny mbombozaka azy dia ratsiratssaina ihany rendraka nge olo ilaina be reny ilaina be reny misy Platini reny fa atahoana mofo reny nazo azy zany dia zay ny fidirany Jean Chrysostome voalohany fa rehefa hita eo ihany alohan'ny amin'ny valy mbola hitofandroany izy izy raha tia mitovy amiko ty sy ny renjato hoe kay ndeo vafako tiko okay are
Tamin'ny Canal Plus izy raha tsy diso le Platini le dieny romantika iny dia nanao tantara momba Platini sy ny resaka parcours-ny tao. Aminay aloha zany raha resah dia anisan'ny zavatra tsara mihitsy mba nisy hoe documentaire ohatriny satria ohatra antsika zao mbola tsy teraka tamin'ny fotoana nilovan'ny Michel Platini izay tsy footballeur frantsay malaza moa zany ho an'izay tsy droitier mba le riny raha tsy diso ary dia tena nanana ny laza mihitsy koa zany Michel Platini izay dia mba niverina nijery ny tantara indray zany omaly dia mba nafantatra hoe ohatr' zao zany ty raha Platini ty zao ny tena teknikan'le ry zao ny fomba fanaovan'le ry entraînement ny fotoana koa izy efa naratra be mihitsy ny avy nanao match anankiray dia tsy afaka lalao nandritra ny fotoana maromaro vitsivitsy izy ilay tsy mahay manisy zay dia tena milaifana koa mijery ohatray fa dia mba nasana ny taloha rehetrarehetra koa manaraka an'ireny documentaire reny na tsy footballeur fa na mpihira ihany koa dia efa mety daholo na mpandio sy ny sisa mety aby daholo. Fanampiana fahalalana le izy. Fahalalana mihitsy satria indrindray mety anontaniana ohatra hoe anao concours idirana connaissance générale ilaina mihitsy ireny indrindra fa ho anareo vehivavy satria ny vehivavy indray somary négligé na tsy dia mivakolo ny resaka baolina kitra loatra fa tsy ndraitrahitra fa ny sasasasany amina concours concours administratif ohatra amina concours mpanjakana mihitsy tireneny kasy ohatra mantana mpilalao izy Cristiano Ronaldo dia efa sahirana sito eritreretinao anefa amina resaka force armée ohatra amina reny examen reny dia misy tampotampoka ohatra hoe misy resaka danse any ilaina moa manaraka ny rehetrarehetra mba tsy lasay mba tsy tenen'ny olona anao hoe inculte dia ilaina foana manaraka miaraba ray aman-dreny renivozy izy efatra mianadahy satria hitako eto daholo io na ny teknisiana iantsa na BDP renivozy ato no tsy tononoko ndray afa-tsy larisa sy godard ihany BDP ato no manontany hoe aiza daholo ny ekipa ny rivotra dia ny sasa misy fasahirana anakely fotsiny dia io renivozy efa miezaka no tonga ihany koa nefany dia goty miditra mivantana dia ny sasany rehefa tena tsy dia misy fasahirana anakely dia miankatra foana ihany zareo tsy nahare anareo teny an-dalana fa sombony azoko kely eo dia hoe ohatra miresaka fahalalana na resaka fahalalana ankapobeny zay raimbozy na resaka vaovao malaza raimbozy azafady raimbozy fa tsy raimgoty malaza eran-tany hoe miverina sokatra amin'izay zao ny sekoly any Angletera dia isa vaovao mbola malaza eran-tany koa mbola tsy nilazaiko teo larisa ny tratran'ny coronavirus koa ny président syriany na sady izy mivady moa zany zay koa zao mba vaovao maneran-tany ny vaovao anankiray ihany ino ty izy ty Maurice nanomboka tamin'ny sabotsy nisy ka vaovao indray zany hoe atahorana hiditra ao anatina confinement zareo satria ny fianarana efa nikatona daholo dia eo amin'ny sehatry ny asa zany zao ny atahorana indray hoe hiverina hikatona ihany koa fa nanomboka tamin'ny sabotsy zay nisy amin'ilay hoe cas spécial aloha zay anao sa cas nouveau sa misy cas vaovao misy karazana covid-19 vaovao le izy zany zay zao tsy voafaritra tamin'le national vaovao fa hoe zay asabotsy zay fotsiny nanomboka nisy indray ny kato raha hatramin'izay Maurice zany efa nafe an'le izy efa nafe mihitsy zany fa izy moa mivadibadika zay fa zay ny teneniko antsika eto Madagasikara hoe masamy maily foana sy mitandrina amin'ilay fipetraram-pahasalamana fa ny olona zao na io ary vavaorona hoe raimbozy sy larisa dia misy tsy mivaky loha ohatra ny mandeha ny amin'ny tsara fariny sabotsy na mena zao dia misy tsy manao sasany dia enao indray no mivanavadrany rehefa avy eo manana fanavahana aho raha tanàn-dehibe betsaka kokoa ny olona manao arotava fa raha tanàna madinidinika raha mandeha zao avy eto Antananarivo makany Antsirabe dia mandalo ana Behenjy ianao dia vitsivitsy ihany fa rehefa miditra Ambatolampy ianao dia mba misimisy izy na dia mbola tsy betsaka noho ny tsy manao aza ary rehefa tonga Antsirabe ianao bebe kokoa no manao ao an-tanàna na Antsirabe fa raha vao hoe eny an-drano manelatra ianao na eny atsimotsimo any mandany resaka sy eny andrefandrefana any talata any dia ohatrany tsy dia tena misy loatra ny olona manao aron-tava ny fitakosonana moa indrindraindrindra dia eo tsisy n'izany fanajana ray metatra izany ny fifampiarabana dia mifandray tanana dia sasan'izany aza mbola fampitoho katary ahoana ary izy ty ary raha miditra indray amin'ny sehatra hoe amin'ny momban'ity covid-19 ty eo amin'ny hoe fandraisana fepetra ny fitondram-panjakana ngeka manana ayahy andro aman'alina ny amin'izay hidirany vola ao amin'ilay firenena izay adidiny
iny de sokafana ohatra ny fizahatany, sokafana ohatra ny fifamoivoizana mba hampandeha n'ilay fiodinan'ny toe-karena satria raha vao marefo ny toe-karena amin'ny mpitondra rehetrarehetra amin'ny ankapobeny maty le firenena, maty ny fihinanana moa indrindra sanatriavana mepanga azafady zay marina tonga de tsorona fa tsy mome tsara velatsy rehefa mba milaza zavatra ka izay zao eto Madagasikara raha raisina zao eny le toerana be mpitsidika be mpizaha tany fa tsy mpizaha hontany tompoko mpizaha tany dia Nosy Be ohatra izy no milaza fa tsisy mihitsy eo Nosy Be ary mety hidangana azy any Sainte Marie ohatra amin'ireo toerana be mpizaha tany saikisaiky mazava nge izany fa mazava zeny azafady tompoko avy any ivelany ny tena fianahan'ilay valanaretina toerana eo ihany. Allô iza ndray izao tsara fa misaotra hitanay mba misarinao menamena ny kaskety mivadika tranga be Zokondraloha Zokondraloha kely ay ay misy olona raiky anantany imbozy ve hono zokondranitarika any eny fa samy hafa reny raha satroka angamba nitovitovina zany aloha vavonona ny radio manahoana zany zokondraloha ay zokondraloha ianao de fetson'ny olona anazy zany maimbo kely taloha zany efa tsy zaitsony de ono anareo le antany kely nareo le ao inakaikanle veosta scaped vramiky ty iny ty io raha iny I don't understand evriona kansi andi raha io io raha io zao hoe io raha io zao saika antaniko e ahoana fahitanareo ny lokoko zao mena sy manga fitambarana loko anankiroa mitambatra de mame inona nareo raha mitambatra saina frantsay saina frantsay ninona mame arc-en-ciel le arc-en-ciel nahoany arc-en-ciel na maninona arc-en-ciel ka de arc-en-ciel na le loko fotsy mbola riarindry maneho fotsiny fa tsy ampovoany ianao fa kafiakafana araky ny azafady za moa zany manalanala kely mahafinaritra kely satria eto ito kay misy ty oay le ty ay rehefa manondro aty de makako ty le loko ray hitako za koa nahita an'io fa tsy miteny io loko atmi volomboasary loko atmi volomboasary loko anankitelo ndray zany zao nitazana tsy volomboasary raha agnaty fa telefôna rehefa aloana ny fandaharana samihafa mihitsy de zao tsinona le izy hitanareo ihany fa ny manga mifangaro mena manome volomparasy any ny mena mifangaro fotsy mavokely zay de ny orange mifangaro fotsy manome orange matsatsaso de ny manga mifangaro amin'ny fotsy manome lanitra volombato lalaka ary ny arina ary ny mainty mifangaro amin'ny tailary manome inona ny tailana tonga de kofo bay mibindana ny lohany allô ayeno Mayenne service après-vente des émissions oui c'est Gottlieb l'humoriste. J'ai envie de poser une question à monsieur Mirand Godard. Ah oui monsieur. Est-ce que vous êtes déjà couché sur le goudron? Non monsieur. Non, les gens vont confondre. Maivatanana durant toute la nuit nous endormions sur une question. Oui. Est-ce qu'il y a des ébus homo? Homo? Ouais. Vous ne connaissez pas? C'est des ébus en poudre. Remy zany hoe homonotopé izy va onomatopény izy ary to lasa sady izy teny karaha sampota les ébus les ébus reny koa rehefa mitaizy hoe car quand j'ai bu j'ai plus soif misotro rano foana zany zareo de tsy hoe j'ai bu j'ai plus soif omby avy nisotro zany reny avy tsy haiko hoe zay sotrony tao rembozina nisotrona ranona mandritry na nisotro ronono zany sotrina fa j'ai bu j'ai plus soif za rehefa mandinga tany ambanivohitra manko na lehibe a de rehefa le
omba lahy be reny tena manondrana be ka izy reny rehefa mafana raha. Raha tena mafy koa ianao dia mampedy maso amin'ny omby. Izy ve tsy mikipy mihitsy. Asoloda zaberla resa. Tohiny eo ianao vao mivandravandra. Zao berla. J'ai bu io. J'ai bu i Godard zay akoatra le molécule. Mbola tsy adiniko iny raha Godard. Tera tadidina foana io raipozy. Efa tamin'ny 2024 ngamba iny forontsa 2024 tany ho any. Vao tamin'ny taona 2024. Iny afa zay misy vao nataoko tato amin'ny rivotra dia zay izy vao entsika fa raha ny taona namoronana reny. Tsy zava-baovao. Reny sy re-excité zany efa tamin'ny taona vao nendohana mihitsy 2024 2024. Le lavany bo. I lavany bo ndray vao rindrina sy le ataotony zalahy moa izy dia lasa natao koa le izy. Inge enjana be fampetany olona lavabo marina nge surnako tao rinan'iny zany teny tamin'ny DJ muzika iny mahita eny andala iny raha lavabo le ty iny raha Godard lavabo ka ise sady lavany boko eny zay aloha zany matosytsika hita caméra zao sady lavany boko tsika raha impozy fa na impozy zao koa reke sady antbo bonantitra ina lokalisa bonantitra sy ravim-boatavo iny zany bonantitra aloha voambolana vaovao ana vadibadiko teo fotsiny le teny fa tsy tao anaty rakibolana zany ka le anty koa raha impozy nisy ny teny anty tao anatina olona tsara mihitsy fa mino fa tsy teny gasy izy tia sady valitsika ao anaty dokam-barotra ao anariana dokam-barotra izy hoe katahotra ohatra tsy de fiteny loatra zany olona Bienvenue de surface de réparation. Matombola riavana. Matin tutudin. Menzer Cyril. Fatsangana be. Tena kao Cyril. Lasan ka zao ny amboary. Ouais! Jackpot! Askon jackpot! Ndao iala voly sy aina tanteraka ny lalao rehetra miaraka aminay. Fanampinay ato amin'ny Bet Planet ny ampifaly ianao naiza naiza amin'ny fotoana rehetra. Aza miandry tsony. Mankafa compte ao amin'ny betplanet.mg. Bet Planet. Azafady kely ange hoy isika aina ny rano nefa ireo olona manana fahasembanana ara-batana, ara-tsaina, amin'ny fahitana, amin'ny fiainoana, ary ny vehivavy indrindra ireo bevoka dia sahirana mafy vao mahazo rano noho ny fahasembanany sy ny faniliana ataon'ny fiarahamonina na andreny vohatra io na antanana azy ireo. La ny andro matsaka ka tsy afa-miasa akory hameloma tokantrano, voahilika sy akoraina izy ireny. Okizay ny faniliana azy ireny fa olombelona toasy ianao ihany izy. Une grande première pour les automobilistes et les entreprises disposant d'une flotte de véhicules à Madagascar. Les détenteurs de la carte Maki Kalana bénéficient désormais du dépannage et du remorquage gratuit 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. En cas de panne ou d'accident, appelez le 032 11 185 66. Pour bénéficier de ce service exclusif, commandez votre carte Maki par mail à l'adresse lacartemaki@kalana.mg ou au 033 51 218 70. Service disponible à un Tananarive, un Tirabé ou un Masm, s'étendant sur un rayon de 100 km en partenariat avec Vigie. Mandrosoa le sonora Universal Emporium no vanarina Batimax eto Tsaralalany. Gaga fa tena ohatra moderna be mihitsy ato ah. Ny magasin lasa moderna fa ny entana sy ny vidiny tsy miova ka. Dahora fa mila manampy fitaovana mihitsy azo satria nahafa-po le milina fitombaro vidiko tato. Ho antsika tatsa. Tongava mitsidika amin'ny Batimax ao Tsaralalana fa hitanao daholo ny fitaovana matianina momba ny fambolena toy ny décortiqueuse, motoculteur, scie chaîne, groupe électrogène, motopompe. Batimax mikalitao amin'ny vidiny mirary. Hey Tara, how are you? Hey, I'm good. How are you? I'm doing good, thanks. Do you want to be good at the English language and become a translator or English teacher? Tia itsara ny teny anglisy feno ka ho lasa mpandika teny na mpampianatra teny anglisy. The Alpha School has a special program related to that purpose. Ny Alpha School dia manana programa manokana mifandray amin'izany tanjona izany. Izany dia azonao diplôma ara-panjakana manana équivalence avy amin'ny FOP. Adresse Alpha School 67 hectares Atsimo, akaiky ny BNI Senam 033 14 617 91. Miarabanao, fantatrao ve fa miaraka amin'ny Saham Assurance 2 arivo ariary isan'andro fotsiny ny fampandriana lohanao amin'ny hôpitaly? Eno a 2 arivo isan'andro. Saham Assurance Santé miantoka ny saram-pizahana, ny fanafody, ny solomaso, ny fitsaboana nify, hatramin'ny fandefasana anao hitsabo tena ny velany azy. Ary matianina ara-pahasalamana 300 nosy ny karakaranao ao a. Ny fahasalamana ny voalokarena, tsy njovy ny akonanao. Aza mangatakandro, Saham Assurance Santé
tsara antoka isika rehetra. Nos héroïnes nous montrent le chemin vers nos souhaits les plus chers. Nos modèles nous inspirent pour aller au-delà de nos rêves. Et nos mentors nous aident à découvrir et à exploiter notre réel potentiel. Si vous pouviez discuter avec une héroïne, une femme d'affaires africaine, qui choisiriez-vous? Et que lui diriez-vous? Dites-le nous, dites-le nous. Pour plus d'informations, visitez www.womenconnect.org. Canal Plus, Naisa Naisa et Madagascar. RTJ amin'ny Val Maraina. Odio, misy rivotra, misy rivotra. Mifoka sigara rakoto mamonjy. Ranan'olona ny diran'ny rivotra. Mbola manaraka fandarana rivotra trano moa zany nareo amin'izao fotoana izao. Ampatsivin'olo izy raha antsa satria be mandefa MP firy tsara moa le aiza moa le afahana manaraka direct fa tsy hoe firy tsara satria ny antsa mbola mivaly sasany iny fa miditra amin'ny page Facebook ny RTJ 96.6 na ihany koa nareo raha manaraka amin'ny YouTube dia RTJ FM 96.6. Mba hitarainako manaraka eto indray moa zany ny zavatra hita moa zany iny aminay eny fa tsy haiko fiarahamonina iny indrindra fa iny avaratrano iny eny amin'ity hoe tsara fara sy ny manodidina iny ny resaka fijanona fiara satria eny zany raha iantsa dia tena maro mihitsy ny fiara ohatrany hoe mijanojana amin'izay tiany hijanonany ihany nefa le lalana efa tery zalahy mijanona ohatra hoe tia hividy mena kelikely dia efa mijanona eo amoron-dalana io maninona re raha mba atao misaka kely le fiara na ihany koa mihetsena mitady malaladalaka sasany indray mihetsena mahita zavatra tsara hanana tongolo sakay le fanindry reny dia efa mijanona akory zalahy tsisy manankanareo tsy hanao an'izany akoa fa mba ataovy makasisiny ihany kosa le fiaranareo satria manjary sahirana izay aty ariny eny fa na mampandeha tongotra ary dia manao antsoavy kely ho amin'ny polisy kominaly eny amin'ny sabotsy namena iny na ny polisy eny avaradrano eny mba hijery akaiky an'izay satria tena maty ny olona mitaraina ary efa nisy anao fanambara mihitsy moa tao amin'ny Facebook tena sahirana be mihitsy izay indrindra fa rehefa le sabotsy le tsena iny ny andro dia tena mifamezivezy eo tokony mba halamina tsara ihany dia mba tsy sahirana na ny andaliny na ny akilany satria tena dia tery be le lalana. Ampidiry hoe lalana tery lalana izy io zao lalana tsara fara zao le ndresako teo tsara fara sampona hoe tsika isan'andro hoe mitondra zavatra anankiray ohatra ity zany zao ohatra ny resahany kodary zany ianareo lalana ainareo ve zao aizany misy ny lalana kotavy sainareo ainareo ve aiza misy ny lalana ray voninahitry ny arivo ray ny voninahitry ny arivo eo anareo satria mety ainareo aiza ny lalana Mohamed 5 ery akaiky ny Saint Michel zay moramora zay satria Mohamed 5 malaza beko hitanareo aiza ny lalana ray ny bosy mbola tsisy anetira be odelanelany parta de l'est sy sonrara zao le oetitsika am'le izy na ankalazaina ho fantatra ny anaran-dalana na hovaina ny fomba halalana ny lalana zany hoe atao hoe lalana miakatra ny lalana midina ny ohatra zany hoe lalana sy pasteur Rasalama atao zany lelanelany eo zany atao anaran'le izy zarety ingeny lalana zay ingeny more ka zao arika nanaraka ny fandrosoana tany hoanitsika amin'ny anaran-dalana aranga mahita anaran-dalana anankiray zany tirabe raimbozy hitanraimbozy eo amin'ny Ranomafana izo zany tsy lalana kory foatra ny elakelakan'le izy misy ezamy mihitsy lalana tafimadao de mihitsy misy anarany ka ndraindray manko misy filazana ofisialy hoe ilazana be sy maro fa noho ny antony tsy miankina amin'ny rindrina dia ho tapaka ny lalana randrenam-pomerina dia ny lalana kapsily dia ny lalana boklitsy dia ny lalana godor dia ny lalana larisa ho tapaka ary angaviana ianareo mba hieritseritra ny jiro sy ny rano tsy ho tapaka ohatrany le izy dia filazana kanefa ny olona tena tsy mahafantatra ny olona hoa aloha amin'ny akapobe eny dia le olona ve ny tenenina hoe tena mianarana nga amiko zany sarotra be ny amerina mpianatra ny olona ny anaran-dalana anazarana azy hoe ity ny lalana ohatr'izao satria nahoana koa tena le mpanao le manoro
amin'ny ankapobeny tsy tena misy mipetaka be hoe hita raha ohatra ka ny fivahinianana ny ivelany ny atao ohatra dia tena ahitana toerana misy ny olona iray mihitsy ny anaran-dalana sy ny numéro ny trano satria mampiasa plan moa zany plan GPS mampiasa plan elektronika mijery amin'ny internet fa raha itsika zao mijery ny Google map ny Antananarivo dia mitady ny lalana Kotavy dia tsy hitanareo akory hoe ery amin'ny Ndoamandrisana zany tsitaka tsy mipotra ao le izy dia izay zany mba hanoroana ohatra zany hoe aizinareo mipetraka eo amin'ile trano fahaenina eo amin'ny fiakarana avy ety Andohamandrisana mankirya tapona Ambolokandrina ohatra zany no fanoroana dia hoe Andohamandrisana Ambolokandrina ny anaran'le lalana fiakarana be ampianan'izany eo ambany efitra moa iny zany fa ny manatsaratsara azy mbola hitantsika ihany fa tsy ny raha manamorona ny arabe zay goty raha trano manamorona ny arabe fa raha iny ampovoany tsy dia raha ohatra indray manoro an'le olona trano efa ny anatinatiny dia hoe miala eo amin'le trano fadimy amin'ny fiakarana ny Ndoamandrisana Ambolokandrina dia misy alika mivovo anankiray vovo zay alika ianao aloha dia mahita mpivarotra dia mahita fofo kabine dia ao le izy sarotra be manoro aloha tokoa aloha zany fa le resaka anaran-dalana tokoa aloha zany katolokevitra hoe maninona moa raha apetaka asiana peta-drindrina momba ny drafitra tanàna isaky ny vokotany ampiana indray zany ampiana indray hoe tokony asiana mpanongeza be zany ny anaran-dalana misy anaran-dalana niova koa ray mibozy izy maly zany dia nivadika antsavitosy izy raha dia lasa le olona zatra lemeka omaly dia vadika votosy androany okay aloha fa andeha hanao famerenan-kiry izaho io iainga andeha hanao répétition ary hoan'izay nanontany teo hoe ahoana moa ny ahitana an'le karatra dia feny amplasaly izy andeha hanao répétition fitana telo io sady na répétition goldman ihany afaliana tsy mipitratra moa zany malok io amin'ny tapoloanao io raha goty eo malok ahoana marina ve zany malok io amin'ny satroko io misy soratra hoe malok Yarlem ko. Inona? Yarlem Davidson. Tena siranga zany. Atatareko nareo hoe taizany vidiko ty satroko ty ty kaskety ty milay foana keny tantaran'izany. Ty kaskety ty dia nividiko teo anoloan'ny Apollo Fitter. Bandy mainty hoditra no nividianako n'izy ty ary $5 ny vidiny. Apollo Fitter zao ainareo zany any Harlem. Okay afaliana foana zany misy sary moa any fa tsy maintsy mba zarazaraina rehefa raha zay fa mbola tsy tena navoaka daholo le izy sao dia miandro fotoana neny bo okay are nice to speak to you and I'm very proud to can speak English with the auditor of our DJ. Thank you and have a nice day. See you soon. Yes Melayan Yarlem Davidson fa le resaka lalana ty any ny azo fanontaniako hoe maninona le ria bibilava natao bibilava izy milakolana iny ka ilanga mbola tsy hita bibilava efa hita bibilava zay mahavaly marsa ny andro vehivavy satria milakola ohatr'izao ny vehivavy rehefa miteny marisa tonga de vloma kodara tesy tam'izany ko ny Katalina ny banky zany mety hoe voalohany volana avril zany ny andron'ny lehilahy satria ny lehilahy mahitsy ohatr'izao fa ny vehivavy tena mila kolony dia zay mahavaly marsa fa ny lehilahy dia premier avril lainga zany ve ahitsy tonga dia mahitsy tsara re lainga mahitsy zany efa mitovitovy daholo vehivavy sy lehilahy fa za dia ahoana moa nitovitovy ele miraleta maly zao efa fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny sony vehivavy dia manaraka an'izany efa misy ihany koa ny lehilahy manao jupe transparent reny tokony ilahatra tamin'ny vehivavy valy martsa koa fa ny lehilahy manao jupe koa be tape ny kosy lehilahy manao string efa betsaka angolo lehilahy manao string sexy lehilahy manondra tsondrana kosa fa ndaotsika hiverina tsy molahiky ny avian-dresaka fa momba ny fahalalana kapobeny connaissance générale hoy isika fitenenana frantsay ny tsikarotro nandritra izay taona marobe nanaovako ny fanabeazana sy ny fampianarana izay dia izao ny sekoly manome lanja betsaka ny fahalalana kapobeny dia mamokatra mpianatra manana traikefa betsaka any amin'ny sehatra hidirany aorian'ny fianarana miteny izany raha ohatra zao hoe ao amina sekoly anankiray ataontsika hoe sekoly A sekoly B ny sekoly A tena manao
connaissance générale betsaka manao fampahalalana akapoben'ny mpianany eo aminy fa tsy hoe mampianatra sy manabe fotsiny fa mampivelatra ny fahalalany ny mpianatra mivoaka avy tao igagany zay orinasa mandray azy hoe ary fantatry na ny mpianatra avy any amin'ny aniny zany mora aminy aza ny manoiny fa ny fianarana eny amin'ny université fa ireto sekoly bio izay tsy mivaky loha am'izay fahalalana akapobeny fa de hoe ny mathématique, ny physique, ny français, malagasy, histoire, géographie zao fotsiny de mahazo le diplôme de zay de vita rehefa miatrika ny fiainana sy ny asany izy sahirana raha tsy eo izy vao manova resaka connaissance générale io resan'ny Raimpozy io iny koa hoe matetika kotsiny hoe mba miankina mpampianatra ihany zany hoe ao anatina miankina amin'ny politika an'ilay sekoly zay kokoa ngambany fa raha vao le sekoly no manenjika école satria betsaka ny afaka amin'ny fanadinana mba marina mafy ny mpianatra mivoaka avy eo sahirana rehefa any amin'ny sehatry ny asany sy ny sehatry fianarana ambony atao satria tsy ampy ny fahalalana reny connaissance générale na fahalalana karazana mpampianatra manko ny anay tamin'izany tena mampianatra zavatra avy mampafantatra moa zany mampafantatra izy momba ny taranjany io vao mifandraika amin'ny rehefa zay hoe manodididina an'le izy na misy zavatra hafa arany de eny ihany izy hoe eny hoe mivelatra zany de mampita amin'le mpianatra de iny nefa raha ao anatina tena hoe mbola fotoanan'ny fianarana ianao de tadidinao foana le izy zany hoe misy zavatra manamarika an'izy foana hoe zay tamin'ny nianatra de zao ny tenen'ny mpampianatra anay momba an'ity tsaroko tsara fa nisy fotoana nanatriako ny fandrafetana ny programa amina taranja de hitako hoe ity adiny ray anampinana nyty taranja ity satria ohatra hoe adiny 5 izy de ny finoana adiny enina le adiny ray ozy ampivelaro ao ny fahalalana kapobeny momba n'io filozofia io dia ny psychologie ozy efa tafiditra kely ihany ato amin'ny filozofia dia zaro ny mpianatra angetaeta psychologie enfantine psychologie ny zaza sy ny ankizy sy ny tanora zany psychologie ny olon-dehibe psychologie ny zao sy ny zao sy ny zao ka jereo izy ny fifandraisan'ny vatana sy ny fiovan'ny vatana sy ny toe-tsaina matoe-panahin'le olona de manjary mivelatra be le fampianarana filozofia de ohatr'izay koa any amin'ny taranja frantsay ohatr'izay koa any amin'ny taranja histoire géographie dia manjary vao mahita vaovao momba ny toe-karena any États-Unis na ny fiakarana na fidinany viditsolika fotsiny le mpianatra de mahadinika ohatra ny lasa sociologue mpandinika ny fiarahamonina vetivety eo izy tsy hoe ho lasa sociologue izy fa mahay de vao misy tranga eto amin'izao tontolo zao sy eto amin'ny firenena de manana toe-tsaina mamakafaka izy ary de manitsy ny fiasany sy ny fihetsiny arakaraka izay zava-baovao voan'ny fanadihadiny zay zay mihitsy le tanany ankizy foana mihitsy zay Raimpozy manaraha foana actualité fa zavariana amin'ny resaka hirahira sy hoe série sy film tsara ihany reny fa lasa variana kely fotsiny zany ny ankizy fahafahana na fahalalana na fahaizana ny famakiana boky koa tena nisan'ny manampy be ka le boky manko mikatony eto fa le fahalalam-baovao voatery na voasarika le olona ampifandray ny isy toe-karena sy ny sosialy ampifandray ny sosialy sy amin'ny fanabeazana amin'ny fanatanjahantena ny resaka boky ny tiako tenenao anatin'le resaka boky Raimpozy zany hoe za mety tsy niaina tamin'le fotoana nanoratana an'iny le boky iny zany hoe nafahako namantatra tafiditra ao anatina connaissance générale daholo anie zany fa misy fanampanazavana kely ina ary mampimeany botato misy fanampanazavana kely ony momba le resaka Maurice teo tao amin'ny orinasa ray mpikarakara voankazo afarana ony pour an'ilay aretina zany hoe avy amin'ireo voankazo nafarana ny miavian'ilay izy ka mpiasa telo tao amin'ny orinasa io novo voalohany ary efa nakatona le orinasa le resaka Maurice zany ahoana moa zany sao de mba azo azavaina kely ahoana moa ny ivimbina ny voankazo ny otrikaretina coronavirus tata zao ny tsara antanitsika an'izay mety hoe olona mararin'izy io no mikirakira sy namatratra azy tany anatin'ny anina tany mba ho taterina makato sy makaro sa hoe nihinana an'iny nefa iny tany amin'ny tany Betsiana de toy zakely fahalalakarobe an'resany Raimpozy laresany teo fa am'izao nge mampanay koa zany fotoana zay mampilalao ankizy fa misy ankizy eto amintsika tsy mahalala hoe iza ny anaran'ny prémisitra am'izao tsy fantany rangaty efa mampilalao zany ianao le mampilalao any moa zany tsy voatery hoe miazakazaka sy manao viditsiliana course akony ihany fa ianao koa zany mba manontany satria ianao mba tia lala iza ny anaran'ny prémisitra malagasy am'izao fa tsy hainy
na izy narafoloan'ny antemirandolona am'zao tsy haina. Firy taona le ankizy sa? Le ankizy efa eo amin'ny 20 taona eo. Efa tokony Efa lehibe ihany koa aloha zany na izy efa tanora koa rehefa fa tsy ankizy tsony. Ny fa raha hoe oharina amin'ny taonanay moa zany tendrensiny hoe ankizy. Zay teneniko tatra zay ny tokony ho fantatra amin'ilay olona ohatra zao hoe ny prime ministre Tsay Christian dia hoe tahaka ny ahoana ny fivelaran'ny fahafehezany an'io primature io na hoe fiadidiana fitondram-panjakana, ahoana ny fari-pahalalany, ahoana ny fomba fiasany sy ny toetra manokana, tokony ho tonga hatrany le izy raha mangetaeta andinika ny tanora satria ireo tanora ireo nge no mpitondra raha pitso tokony hatrany moromorony ty hoe kalolo rehefa tena miasa tsara koa izy de matetika mivoaka vaovao de lasa rehefa de tanany ankizy araka vaovao de hita matetika amina ity le prime ministre ohatra maharaka vaovao nge maharaka vaovao ihany fa raha mahatadidy zay limbaovao le mpandrosoana izy raha mbelo zay ny hoe lia mpandrosoana mpanara-baovao izy manaraka ny vaovao voarainy io amina fanady adiana amina famakafakana azo manokana na iarahany aman'olona eo no mampivelatra ny fanaraham-baovao ka mampandroso ny olona lim-baovao fa raha de finaritra hakafonaretana fotsiny zao ndray hono trangatariedy zay taonareo hony lasa hita lasy de connaissance fotsiny le izy de ona mifandeha zay fotsiny de vita fa matetika koa ny any anatin'ny lafina vaovao zany a tranga-piarahamonina ny tena mahaliana ny olona inona ndray zao ny olona matiny na mividy gazety atoa de izy anao volana tao sy de bibianay ary na mijery gazety eo zay nge de inona le zavatra mahaliana azy eo le zavatra ratsy mihitsiny le zavatra farany zay matsiravina sy resaka bibiana resaka fanolanana zany koa tena anisy fotoana izy io fa nataon'le pasterna toroteny tam-piangonana satria marina kosa le teny pasterna zay ny olona izy rehefa mijery lohateny gazety am'izao zavatra ratsy io foana aloha izy mamaika anazy hanika lasa mpiandany amin'ny zavatra ratsy na hoe pessimiste mpiandany amin'ny lafiny ratsy ny olona satria io foana no mampangetaeta azy voampesta koa izy fa pessimiste fa tsy pessimiste nisy tantara kely anankiray zay irako tam'izay topy zay nisy tantara anankiray kely faniantsa koa tsy tena melapelaka kely olona vao tsy mitantara de le tantara zany hoe samy teo ambony fandrina izy roa de nanomboka nanala-kanjo le nanomboka nisoro le lehilahy le akanjo le vehivavy de mitantara zany mitantara de avy eo afaka le izy de ataony nidina ambany foana zany le filazana satria soratra tsy de mahasoraka ay moa sainanty azafady tsy ratsy saina koa zay zany hoe nazavainy tsara ny andalana tsara le izy a de rehefa tonga tany afarany de ozy izy hoe azadino no mivavaka fantatro izy izy fa tsy voatsarika mihitsy ny sainareo raha hiteny zavatra tsotsotra tsy voatery hoe resaka fivavahana zany izy resaka zavatra tsotra fotsiny ahako hoe resaka fivavahana fa terna kely efa fantatry any zany efa fantatry ny olona hoe aty am'le zavatra ohatry zao malinalina an'izay de tozakely zay resaka raha resa zay ary zay mihitsy mahatonga ny paster satria efa nisy resaka tamiko reny ny paster sasandreny hoe rehefa mitoroteny aza zaho izy izy ny asy io ko atsikatsikana satria ny olona manko nandreo izy misy mitsara anay hoe ngano atsikana nalehanao tsy tiako atory le olona izy matoa asiko zavatra reny fa matory kosa aloha ny olona izy manatrika andreo de zay mahatonga anazy larony am'ireny le izy sasany io fa hita kosa aloha tena mipaka mitafita tsara kosa aloha le afatra zay hoentiny satria izy mangataka andray nefa no hoe mbala zao melono hoe inona no toriteny paster mba moratongavana tsikanadravanao azy eo paster lazao melo lazao melo zany hoe amin'ny lady aloha iny de efa lazainy izy zao mifandeha sabotsy aloha zany paster manao préparation izy iny na laribia arrivé efa ty angivy anao matoa tsy manontany an'izany fa iboke tsy azo valiana fa sao de anao koa mieritreritra itena de azafady tsy azo atao koa mamaly manarakaraka an'izay raisiko ohatra le hoe manana fahalalana kapobeny ohatra nareo zao tafarotsaka aty amin'ny sehetry ny fanentanana onjampeo tsy maintsy ianareo manana fahalalana kapobeny velatra mihitsy ary zatra mamakafaka sy manadiady fa inona moa no arosonareo ampiaino na fahita lavitra io na onjampeo io raha ohatra ianareo ny fahalalana nananareo igodara zao amin'ny fahalalana ny zosy ny lalàna sy ny sisa larisa eo amin'ny fahalalana ny fitantanana sy ny sisa ohatra zay de rehefa tsy ireo tontolo roa fotsiny ianareo menada inona no apoko zady aty amin'ny taranja malagasy matotokana izy izy fitenenan'le dadanay zay fa mba mize mianara ihany koa zavatra fa hoe io fotsiny veny ataon'la tsy possible ohatra zao hoe izy lasa tale niny hofanany dia ny momba ny lalàna ny asa
lalàna ny asa loi du travail ny teny frantsay izay ny tena ny diliriny no ny tantany izy fatany daholo izy zao fa tsy ny raharainy mihitsy zany hoe psikolojia n'ireo sokajin'olona ao amin'ny toeram-piasana tantanan'ireo tsy no raharay hanika lany andro izy miady amin'ireo mpiazo na tonga saina miady amin'ny syndicat tenen'ny Francis hoe na inona taranja nisy anao na sehatra nisy anao dia tsara foana ozy izy mianatra droit mafantatra an'ireo artikla reo zany ilaina foana mihitsy le satria ino manjary lasa ohatry ny ambakain'ny olona fotsiny indraindray misy koa olona mahay lalàna fa ambakainy amin'ny olona le tsy mahay azy koa le izy fa ny mpitsara sy ny mpisolo vava ainy mihitsy ny mandrirotra an'ireo andinidininy isan-karazan'ireo na mahay ohatra n'inona zay lary godara ahitany mpisolo vava foana ny ampivila ary io tsy hoe resaka hoe zay ihany fa na ohatra ny resaka communication ary ohatra resaka management mba ilaina ihany koa mba manana notion ohatra fahalalana kapeny amin'ireny koa fa nandray ianao mety ho fitahan'ny olona ihany koa aminatin'le izy zay ilaina daholo zany mahay ny zavatra rehetra na io baiboly io ary am'izay mba tsy sairian'ny olona anao makary amin'ny fivavahana hafa ary dia mbola tsy tara raha hoe na eo ampiatrenan'le olana ary ianao zavatra rehetra zany ilaina hay daholo raha ohatra hoe tsy hainao le izy tsy hainao le izy afaka mikarika ihany koa manontany olona hafa koatrany hoe manambaka anao iny zay reny angeny mahatonga an'le hoe manana mpanolotsaina marobe ny prime ministre na ny filoham-pireneny manana mpanampy azy sy ny bavam-bahoaka na ny olona satria misy eo taranja samihafa tsy voafehy indrindra fa momba ny lalàna sy ny fitantanana olona management sy tsy fantany dia tsy maintsy izy ho didinina mpanolotsaina marobe fa izany tsy manao hoe miantehera amin'ireo fa mety ho ambakain'ireo ianao zay le anaovana fikaroana sy hoe jerena daholo ary zay ny tenenina ny ankizy amin'izao foana hoe rehefa manao internet na rehefa tsy hoe Facebook ihany ny atao internet fa mbola misy le antsoina hoe Google na Google koa mety aby sy lazainareo azy eo na Google fa rehefa manao fikaroana fotsiny hoe dia efa zay ny zava-dehibe satria zay koa larisana ireny ny ankizy amin'izao vao internet dia Facebook ihany fa lasa tsy dia makary amin'ny Google sy MSN maritsony izy antsa raha mahangona fahalalana betsaka ianao vao tsy ampiarinao iny dia very ohatra ny zavatra nanjavona satria ny zavatra tsy ampiarina tsy miorompaka ao aminao tsy miorona ao amin'ny fitadidianao ka ilaina ny mampiatra an'ireny zany tsy hoe andranandramy daholo i olona rehetra aminao ty dia zao psikolojia anao zy zany anatra psikolojia ianao indray lasa toetranao matikambo ianao amin'izay fotoana izay olona tetaka fa misy olona efa lehibe koa moa zay moa zany efa teniko hoe ny fianarana mandrapahafaty fa misy koa za mahita olona efa lehibe ry raibozy efa manana diplôma amina resaka management izy fa mbola mianatra resaka psikolojia any mianatra psikolojia izy sociologie tsy manam-pahatabe moa izy fiteny zay fa tsy voatery hoe ambony point foana moa ianao fa na distance ary na amin'izao ny mbola mianatra foana ny tsirairay misy ny olona ka zavy izaky ny asa kinona tsony mbola jereko zavy efa mitay zao raimbozy kinona mbola vakeko loha am'sy famakimbokinao zay efa misotro ronono tony mbola tsy misotro kafe no tony manana rehefa mivantana ohatr'izao dia manana anjara ihany koa ny mpiaino za mio afaka manoratra izy rehefa mijery ato anatin'ny Facebook misy fanakanto psikology mbola ao ianao tsy maheno tsy sary tsony ka tsy mahita sary io nareo petapetao sarina bitro na ampondra dia mety dia zako miteny za miakatra amin'ny fiakarana eto talata maty andeha hamonjy any am-pefilo afa le resaka culture générale io manko ohatran'izao le izy misy mieritreritra hoe atao inona sisisy dia zao ara zao fotsiny dinihako raha ohatra ka zao ohatranay zao ohatra roa zay ny ao an-trano any fa raha isainareo tsy roa misotronay ao tsy hoe roa fotsiny ny forsety dia roa fotsiny ny vilia dia roa fotsiny ny vilany ray fotsiny ny fandriana ray ny kifafa zany hoe raha ohatra ka jerena amin'izay tena kely ilaina dia tokony izay amin'ny kapobeny nefa rehefa mamdinika ianao ao an-trano mitoditodihana ianao fa misy zavatra tsy voadirinao mihitsy fa tena tsy ilainao io ary tsy ilainao mihitsy nefa ianao ny vidy azy ohatra dia mipetraka fa mety ilainao tampoka izy mety mahafinaritra anao ihany mahita azy indraindray fa indraindray izy adiny culture générale dia ohatran'izay misy zavatra tsapanao hoe tena ilaina mipetrapetraka eny izy fa amina fotoana anankiray ho tsapanao izy fa mety hoe ilaina ohatr'izay ny fitidirana fotsiny fa dia misaotra hoe andalana makasitraka manatevina inay zao atao betsaka ny sotro sy fourchette fa atao tohana varavarankely raha sendra misy misaoty ankoatra ny isanay sy ny fandraisana vahiny zany ty fisotroko dite marainy ty sotro kely ty fa ty sotro lehibe ty rehefa miletra lasopy azy satria zange ma hoe cuillère de soupe azy fa le salasala ny fihinanam-bary sy laoky satria manampy azy eo ny iny le efatra fito
forsety efa tafita manampy ny sotro salatsalany fa raha ngeza be loatra le sotronao tsy mila forsety ny sotro be koa afaka hinanana pango rehefa le be amin'ny lalao iny ianao ny tsy mitady sotrotsova to de iny misokatra be ohatr'ireny mihitsy vavanao fampiresaka sotro be zay la resa le tantinanay ony tambola kely efa miveresy mamany tamin'ny sotro be iny tare mo sa mivapana nisy za loatra nanirikireny reny azy mo sa hoe naditra loatra fa telo izy simba mba simba tao aro ny tarehanao amin'ny sotro be kosa ve nikapohanao zaza tsy misy faneho-kevitry Léon Paul ato hoe ny hitako olana ozy izy raha amin'ny fahalalana ankapobeny amin'izao dia tsy mifantoka afa-tsy amin'ny teknôlôjia vaovao izay fahaizana manokana no mandray ny vaovao ny olona tsy tia mamaky boky ozy izy ny olona hono tsy tia mamaky boky intsony izany hoe le resaka boky zany hoe misy qualité kokoa satria mieritreritra sao dia tia amin'le firoborobony resaka hoe TIC technologie de l'information et de la communication dia lasaotrany tsy tia mamaky hoe boky ana loatra ny taloha ntsony ny olona fa hoe numerika kokoa eny ka ny Google ny azonao asolony boky fa ny boky fanamorana zany le am'le hoe eritreritry fotsiny zay fa azonao tahirizina ao an-trano dia afaka miverimberina ianao manovo zavatra mandinika sy mandalina ary mamakafaka fa raha ohatra ka miainy fotsiny indrindra fa hoe mijery fotsiny Google vetivety iny de lasa mitsinona de tsy afaka manam-potoana maritra ianao ndiniana resika akaiky zao ny application resaka baiboly sy firana ao anatina telefona nisy fotoana ny robobe izy io zany hoe niazakazaka be nakany daholo ny mpivavaka rehefa tonga ny alahady le izy mety fa ny zavatra mety kokoa amiko de ny hoe mafa ihany le mitondra baiboly mandeha any am-piangonana nisy fotoana ary moa tena rarana mihitsy ny fitondrana telefona atao am-piangonana hoe antsy ampiasaina satria sady anararota an'zareo hiafenana ao anatiny hoe sady milalao Facebook zareo no satria hoe ato ihany tsy na rehefa filma tena le an'le mihitsy izy firana sa ianao mifangaro zavatra hafa koa le telefona io sady misy an'le misy baiboly misy tsy baiboly fa zavatra hafa koa mijerena eo de iny io tena indray diso tampoka le application any am'le tsy tokony izy vosokatra ilaina amina andavanandro tsotra zany le izy ohatra hoe mavesatra be le baiboly za zao taloha ohatra hoe mitondra baiboly foana de mavesatra be le izy de tsy tsotra tena mampatahotra be mifanena am'ireny sipa be baiboly sy firana reny rehefa alahady maraina ahoana ozy izy antsa rakotra fahamasinany tony fa le fotsiny oa le izy aza de atao ambany elika manjary septron zanaka Israely de tokony atao ambany elika le baiboly ina malepo Bienvenue une surface de réparation. Matumbola Riavana. Matin Toutoubi. Nenzer Cyril. Tafatsangana ve. Tena KO Cyril. Lasa ny gazony en bas. Ouais, jackpot. Aston jackpot. Dao hiala voly sy aina tanteraka ny lalao rehetra miaraka aminay fanampinay ato amin'ny Bet Planète ny ampifaly ianao naiza naiza amin'ny fotoana rehetra aza miandry tsony mankafa konty ao amin'ny betplanète.mg. Bet Planète sambasamba ho ampitondra fiara sy ireo orinasa mampiasa fiara eto Madagasikara manomboka izao izay manana carte makigalana dia afaka misitraka fanamboarana vonjy-maika sy fitarihana maimaimpona ary tsy misy fetra 720 ora amin'ny 720 ora fito andro amin'ny fito andro raha sanatria maty na tratroza amin'ny fiaranao antsony 032 11 185 66 fandidin'izao ara ny carte maki anao amin'ny alalan'ny mailaka la carte maki @galana.mg na 033 51 218 70 tolotana tao Antananarivo Antsirabe ary Tomasina ao anatin'ny 100 km manodidina mpiara-miasa Vigie. Ever ready? Tapaka indray ny jiro. Apreta aloha ny lampe de poche. Zay. Ary toa zarara mirehatra le izy. Tsy maninona izany fa leo aloha alefako ny radio fa mangina loatra. Dray. Nefa vao tamin'ny maraina daholo no nividianako pilina vaovao reo. Amin'ny manaraka ny pilina Ever Ready ihany vidiana fa sady maharitra ny matanjaka. Ao ny 3 ampère le kely indrindra, ny 2 ampère le be kokoa ary ny LR20 ngeza indrindra. Ever Ready, le pilina maharitra noho ny rehetra. Godrej vous présente ses gammes de coffres-forts pour une sécurité maximale de vos biens. Fabriqué à partir d'acier épais très robuste et anti-corrosion. Fermeture sûre et ingénieuse. Étagère réglable en hauteur. Différentes dimensions disponibles. Testé par des laboratoires internationaux. Résistant au feu et au cambriolage. Leader en Inde en système de sécurité. Et présent dans plus de 45 pays. Garantie 1 an. Batimax. La qualité au meilleur prix.
ho antsika mpianatra manerana Madagasikara manana baccalauréat ve ianao ka mitady université azo antoka mbola misokatra ho antsika ny ESUM École supérieure de management université digitale tsy dioary ny tranokala www.esum.académie ary manatona ny braony ESUM Ambohitsaina arébus 194 na antsoina ilarana 034 32 914 41 ESUM fanambo amin'ny fahombiazana. Miarabanao, fantatrao ve fa miaraka amin'ny Saham Assurance 2 isan'andro fotsiny ny fampandriana lohanao amin'ny hopitaly? Eny oa 2 isan'andro. Saham Assurance Santé miantoka ny saram-pizahana, ny fanafody, ny solomaso, ny fitsaboana nify, hatramin'ny fandefasana anao hitsabo tena nivelany aza. Ary matianina ara-pahasalamana 300 nosy ny karakaranao ao ny fahasalamana ny voalokarena, tsinjovo ny akonanao. Aza mangatakandro, Saham Assurance Santé, tsara antoka isika rehetra. Appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966 RDJ. Raika lasa raika iny malaza ka. Efa fafana miditra mivantana amin'ny anso taripy indray zao larana tonona taminareo teo. Ao ve! Efa afaka miditra mivantana reo amin'ireny laharana taripy anankitelo izay nitonona taminareo ireny manana 30 minitra 5 minitra zany nareo. Afahanareo miresaka sy maneho hevitra. Afaka miresaka zavatra hafa ihany koa moa nareo zany ao anatin'izany fa tsy voatery hoe resahana sery. Fa midira dia so fa tsy rehefa misisivy latsaka vao misesika ato daholo. Makasy raha antsa henoko mitsy fotoana koa efa afakany amin'ny sivy vao miantso nareo dia nefa tsy afaka mandray antso intsony. Ary azadonoina fa 2 minitra. Dia 2 minitra isaky ny antso. Rehefa aveo koa monsieur Lucas somary ho any am-pasa pitikely any fa zadino pitika fa manao afaka kely any fa mbola tadiditra. Dia mbola manentana kely foa. Ay fa naniny crédit. Dia mbola manentana foana koa moa zany raha samy voatina amin'ny novegasy eo ngamba mangataka sema kely avy aminareo rehetra tsirairay avy ho an'izay mbola tsy nanao fa ho an'izay efa nanao dia misaotra betsaka mihitsy le izy ve zany nareo amin'io mahazo loka sa hoe inona no tokony lorany tena izy satria fotsiny mahatrofy azy. Salamo. Tompoko. Tompoko. Tsary. Miarapa tompoko. Tia Varadrano tompoko. Miarapa ny Varadrano. Tiana hoe ho resahany e. Ary tokony averinareo foana fa tsy manaja ny zon'olombelona sy ny zon'ny mpitady. Maro afaka miteny mafimafy raha misy azafady. Fa tsy dia eny tsara. Ay, le taxi be makany Sabotsy ny tiako resahana. Sabotsy na mena. Sabotsy, RIVOTRA. Atanambao. Fotsy, intarina. Taxi be rehetra makany zany dia manala olona sady tsy forsena hiala mihitsy le olona dia avy eo andofori indray mandeha indray makany Ambatotso ohatra, andofori mandray makany Lazaina, andofori indray mandeha makany Faravohitra, andofori indray mandeha makany Namiana. Zay zany tokony arahan'ny ATT sy ny coopérative maso fa mandofori foana ny olona. Sora tompoko. Ramse mandofori indro foana ny olona. Fa le izy ve fa le trajet le olona io ve fantatra hoe eto Katraiza ny voanio tamina fomba ofisialy sy raha fahalalako azy aloha ry Larissa satria tena mba mandeha ny tanàna ny teny iny Avaradrano iny mandray eto amin'ny Saint-Antoine ka ohatra ho any Nosy Avatra zao dia 900 ny aloha. Tsara mansotra. Salamo. Niezaky ny idray moa tamin'ny Sabotsy raha sahirakirana dia zao tafiditra. Resaka le fifampitondrana sy fiarahamonina malagasy any mba tiako asiana fitenenana kely hoe ahoana moa zany verenan'le hoe ny zanaka manaja ray aman-dreny asiana valeurany aloha le ray aman-dreny ao an-trano fa le ray aman-dreny ao an-trano koa tokony manisy valeurany amin'ny tenany aloha hajain'ny ankizy tsy mamilava ianao ara-dalàna ny fidiana ao an-trano vehivavy makarakara trano zanaka sy tokantrano tsara ianao ray tsy hananana histoire hafahafa ianao ka mety eny ny zanaka na mety mahamenatra ny zanaka mombanao
dia rehefa manaja anao izy ao an-trano dia manaja ny hafa dia mandeha ho azy na eny an-dalana manampy olon-dehibe na taxi be mamefizy. Lasa izy mbola afaka velona. Makasitraka tompoko satria manatevina mihitsy ny fikojakojana ny sotoavina nentim-paharazana dia ny fanajana rafitra tanatohatra. Kitozaka kely fanzavana andro rehefa avy ao kitozaka. Antsotsiny. Allô. Salama tompoko. Salama tompoko. Salama. Saika mba afaka misaotra ve azafady? Tsy maninona. Misaora amin'ny zavatra rehetra hoy ny tompo. Saika mba hoe toraka voninkazo kely ho an'ny avy any am-pefiny tena tamin'ny sabotsy tamin'ny lahady dia misy an'ilay course moto iny ilay ohatrany tao Mercedes angamba izay. Dia eo manomboka eo ambata amin'ny rahavavy ny embouteillage afa-ty Anosy Zato. Dia tena apefy adiny ray sasana anaovanay apefy ambata amin'ny rahavavy. Ambata amin'ny rahavavy Anosy Zato amin'izay adiny roa. Tena anona teo anao zany dia hoe aloha mijanona makasisiny aloha. Dia rehefa nakasisiny anao tampotampoka teo nandeha be ilay izy dia saorana manokana ny tao amin'ny gendarmerie bisa ohatra ny teo feno arivo alakamisy dia Anosy Zato ampita tafika nandrindra fifamoivoizana rehetrarehetra fa tena teto ohatrany tokoa ilay izy adiny roa tsy takory dia afaka soamakara ilay embouteillage dia tsy vasoamakara. Satrato ohatrany lalokevitra be le izy io isaorana kanefa ianao aza niaritra adiny 3 sasany raha lalana avy ny lalavoro mba raha-pahatonga ty Antananarivo. Izany hoe mety hoe fambany kajikajy izy hoe mety mbola mihoatra an'izay satria tam'tamikeo izy tena maranitra ianao Larisa matakatra tena vehivavy ny maranitra. Allô. Allô, fany miaraba ny RDJ. Fany miaraba tompoko. Ay, dia fanaba amin'ny mpenrehetra. Misy raha namana teo zany resaka le taxi be aloha ohatrany sady tsy azoko le izy nataony tsy nombokevitra satria za koa raha ngaty ohatrany sahirana be fa za mipetraka eny dia ohatrany gaga eny amin'le teniny. Fa za zany lo tena marina tsy mipetraka amin'ny faritra io fa tia atao hoe anteroka. Dia ho an'ahy le taxi be le mody amin'ny ariva rey mihitsy zany tena ohatra mampanahirana satria lasatra ny indromandofo re zany aloha votonga amin'ny toerana anankiray atongavanao. Ka zay koa tian'ilay olona sady namana tenenina teo ka? Sady namé. Sady namé mihitsona ny olona iny. Dia raha mandeha miavana toerana Analakely zany ianao dia hoe eo ananina ao zao farany aloha tsy tonoiko le toerana eo ananina farany dia esorina ianao dia atin'indray rehefa eo indray izy manomboka amin'ny trapy-olona indray ananina farany dia raha ole dia 3000 zany ny frais-nao lasa 5000 dia ianao vao tonga amin'ny toerana. Satria mbola miampita bus hafa indray rehefa tonga eo amin'le anina. Izy ange izy ihany no mitondra an'ilay olona avy eo fa esoriny daholo olona dia avy indray manomboka amin'ny trapy-olona indray dia ohatrany tsy mety arena izy. Ka tokony mba nanandolo coopérative andreo misy koa intsy moa le miverina andalana mihodina tsy tonga amin'ny toerana terminus izy zany fa ety anana dia fa atenatena andasimus atenatena andalana dia misy ihany koa le atao hoe le arivo olona nefa azavay kely izy ohatranay zao le makany ohatra ho any Namena zany dia eo amin'ny 7 taona maka bus raha mifahafantaraka azy ho hatrizay ary tsy nandehanana teo hatrizay dia mandoa eninjato zany ohatra ho any Namena fa raha eo sabotsy kosa no miala dia 10 ihany ny alohako zay no fampatarako azy fa amiko indray nefa le amitsy hoe amiko indray nefa fa fanampiko an'izay angodara zay sao dia ohatra ny hoe tokony miteny fotsiny le chauffeur hoe raha hatreo asabotsy izy 10 tenenina mihitsy zany tenenina ka amiteny izy fa tsy ahidina le olona satria fa na tsy azoko tsara teny le raha namana ny azy teo voalohany any tiako tenena amin'le neny raha namana teo indray nefa dia zao hoe ianao zany tonga eo amin'le tsy haiko zany inona le sabotsy zany sa hoe ka dia hoe akany alazainy tokony hoe raha miaro miaingo amin'ny 7 taona parapatonga any alazainy frais ray no aloha tsy fantatra ohatrany hoe 300 ohatra fa nen'le razoky tonga eo amin'ny sabotsy namehana zareo ho any lazainy dia mbola mandoa asainy mandoa 500 indray zany hoe raha miaingo amin'ny 7 taona akany alazaina zany le olona dia mandoa 150,000 zany. Zay nge teo anao nefa ny olona efa raha malala ny fahasairana ny tsiraray ngamba nareo tsisy andahana azy zany tokony mba indray mandeha kosa ny olona mba mandoa frais
ka mila fantarina hoe atraiza tsara mihitsy ny raha miala eto ity atraiza voafaritra tsara fotsiny tsy enjato oatra ny lasainy tokony izay no izy fa tsy ohatran'le tenin'le namana voalohany azy satria ohatr' izay fahazahoako azy teo aloha tena tsy mety raha hoe atraiza zay ve fahazahoanareo anazy sabotsy dio ndray vao mandeha ho an'ny lazaina dimanjato tokony enjato kosa lizy misy elemera mba jereo kila eny tompoko manaja tompoko manaja tompoko manaja tompoko manaja an'izay tokony vaina rehetra rehetra ny anahy zany miravana mba tsy fitenenina dia izao hoe mijoro maly ny syndika mijoro maly tamin'ity mitambazotra ferafera amin'ny siosary hoe miaro ny zon'ny mpiasa miaro ny zon'ny vehivavy dia mba tiako ampitaina amin'izy ireny zany hoe ianareo syndika reny aza dia mitakosina piray afera loatra amin'ny inspection du travail tena marina ny teneniko fa ianareo mijoro foana hoe miaro ny zon'ny mpiasa miaro ny zon'ny mpiasa miaro ny zon'ny vehivavy fa raha misy orinasa afaka avafoly eto Antananarivo fotsiny ohatra ny anankivalo amin'ireo sady tsy manara-penitra tsy manara-dalàna tsisy kinapisy ireo dia maninona mba mitaky amin'ireo nareo fa vao midina ny inspection du travail makany amin'ny orinasa dia ny délégué mpiasa sy le syndika reny mitsenatsena io dia milavina rehetra tsara fa aza dia mijorojoro fahatany hoe zay miaro n'izao zay miaro n'izao fa rehefa tena mijoro dia mijoro hatramin'ny farany tena mpiasa no rovana fa tsy nino fa mahazo azo business kely amin'ny patron dia voasakana le inspection du travail dia le mpiasa eo foana fa tsy misy zany zavatra misy zany dia ty zavatra mipetako efa teneniko sa ihana hoe fahita be ty ny filaminany tsirairay hoa dia filaminany daholo be le radio anao rehefa milamina ny tsirairay dia milamina ny daholo be madio ny tsirairay dia madio ny daholo be mifanaja ny tsirairay dia mifanaja ny daholo be dia atomboka ao amin'ny tenany tsirairay ny zavatra io atomboa ao aminao izay mahaino anangy hoe mihaja milamina madio fa madio daodaoly sy rehetrarehetra ireo rehefa misorapetsaka indrindra lasa maramara manko izy raha ohatrany hoe sady madio maloto dia mifangaro ao dia maramara fa tsy lokiranoray ianareo izay miantso ataovy moramora le zay mihitsy fa lasa hitareo amin'le kasika ohatra misy lasitra mana misy namana amin'ny tena hoe tokony numéro téléphone ana polisy na gendarme no apetraka ao na taxi be fa tsy ny an'ny coopérative zay fa lasa tsy fatokisana ny coopérative le grand coveriste aio tsy any bopandretrony omary ny tany inona ny entana tsisy ninona metiny hitanao famafao manao fifaliana dia misy tamiko amin'ny faorila dia zay foana le fiainany zay ny fiainany ina vaovao koatr'izay ary ianao zao tokony mba hitondra vaovao kely avy any ambopanja taniko tsy misy any fa nareo miresaka momba ny taxi be ma fa indefakeo koa nasenjalany zany de 163 dia mipetraka eo amin'ny devant avy le anona vany le chauffeur tenao aiza miala resako hoe zary amin'ny selary be passery mianao anka ianao tokony ala eto an'izay fa fa lavitra be za miteneniko ohatrako hoe zay ataony lahy fa za tsy hiala papalory ary ianao ke manara-dalàna ianao anatin'izany andro andro ketraloha fa nisy nanatao kosa ny mpavoatra santrona zanako noinketo dia hitany adala teo amin'ny devant dia tsy mihetsika mihitsy ny olona mivoaka mihitsy papalory any ary ianao zay miala zary amin'ny selary be paso tokony manampy ao na entinao miala zay ataony lahy fa tsy miala mivandy vita molo sy ny adala amizany lefa mazaka tany vato mo 200 grammes zay tonga dia nanao lombotoy tena sahako ka mariny zany manao lohana lora asako zany tena tonga andianao lohana papaloda be intsony koa tena olanao anatin'io le hoe lasa mandoa frais indroa ianao raha mody na ohatrany hoe voandeha mody moa zany tena tratran'izay raha ohatrany hoe efa voakajinao le volany aminao adinao kefa sahirana am'izao miaraba tompoko salama tompoky somary anohana kely an'le resaka taxi be teo azafady ino tompoko za lefa nisy fotoana
ny teny foana matetika za moa teo aloha teo nisy fotoana ny teny zotra fa zao mba tsy teny kely fa tohanako tsara mihitsy ny hevitry pampalora teo nefa raha an'io a vao tsy fisy contrôle le taxi be samy manao izay tiany atao ho anahy manokana tonga dia lasa tompomokon-doha le izy dia lefa raha izay nefa ny olona rehetrarehetra manana an'izay fisaina an'izay daholo ilahy isan'andro manapaka lalana lasa mandoa dia tokony handoa fre anankiray lasa mandoa fre anankiroa dia arak'ilay teniko anao teo nefa raha an'io olona efa sady sirena anahy manokana hoe somary sirena amin'le izy dia ny farany tsy maintsy anao mokon-doha konko mitovy amin'ny pampalora teo za tsy hiala fa zay raha izay tian'lahy na ilahy manam-padalana averin'lahy fireako dimanjato na totondra ny tian'lahy zay ka lasa tsy maintsy mefara amin'izay ilay zavatra satria lasa hifanorosoro isan'andro dia zay ny angaviana raha mba misy tompona andraikitra afaka mba mijery an'izay lafiny anankiray izay fa tsy andrasana sanatria anaty gazety vao mifankahita hoe misy taxi be famaly tamin'ny olona noho izao ny antony matsoroka dia melo zany mba ialana an'ilay olana dia makasitraka tompoko raha anao an'izany daholo ny mpandeha zala taxi be zao mino am'izao anatin'ny bus am'izao azo vaina mihitsy aloha natao andresany zao azo vaina zao no tonga hatrainy amin'ny hoe fananan'ilay coopérative na andratra n'ireo mikasy tana angamba aloha hitako hoe tsy dia vahaorana loatra iny ka tsika koa mpanabe tsy hanao an'izay salama tompoko ny zavatra mba tiako tenenina zany hoe le coopérative reny ve sa ny mpanjifa no mangataka an'le zotran'le taxi be ohatra hoe avy eo amin'ny Saint-Antoine hatrany Sabotsynamehana sy tonga hatrany Ambatofotsy any sa ireo hoe manangana an'le coopérative fotsiny dia rehefa azo le olona dia ampifilafilaina sy ampijariana avy eo zay mba tiako anontaniana ho an'ny coopérative na ho an'ny ino moa mpitondra fanjakana ny polisy ohatr'izay zany misy tokoa numéro ana polisy gendarme fa rehefa atrony reny magaga fa tsy mandeha na le numéro ana coopérative io dia misy fotoana io vaindry zareo amin'ny marqueur sy ohatr'izay fa miantso zany ianao dia hoe faux numéro le izy zay magaga efa tratra nga ianao efa tratra tsara mihitsy fetsy mihitsy zara fetsy izy ka dia misaotra betsaka dia mazotoa daholo makasitraka tompoko lasa mitombo zany zao ny tsy fahatokisana raha hoe tsy fahatokisana tamina mpitatitra fotsiny ihany le izy dia lasa miditra any amin'ny coopérative satria nanao fitaraina na raha lasa tsy misy mihaino le olona le tsy fanarahana an'le lalàna angeny ny antony io fa raha dia sokony za dia lamina kely ihany le izy salama daholo tsika lava manokana ho an'ireny bozy mbadiakamo betsaka teny kely fotsiny dagahoa le taxi be resaka taxi be ny resaka mandany jiro resaka ataontsika io satria misy ny olona makasitraka le fiainganany amin'ny voalohany dia misy koa le olona mila le taxi be netena an-dalana fa zay ny tiako hoe ohatra ny resaka mandany jiro fotsiny io satria nahoana ny atanatohatra rehetrarehetra sy ny tompona andraikitra rehetrarehetra amin'io maro be tsy mandray andraikitra tafiditra ao ny polisy gendarme coopérative ny ATT rehetrarehetra tompona andraikitra daholo tsisy mampiasa ny lalàna fa vela fotsiny apetraka mihitsy le lalàna tsy ampiasaina koa dia rehefa ohatra koa ireo chauffeur sy ireo chauffeur ireo ka mbola ohatrany hoe karazana fictif dia tsy ireo zany le mba tsy azo saziana satria ireo raha voaroky le bale izy dia mifindra fiara hafa izy dia efa mahazo asa hafa indray ka zay ny teneniko hoe resaka sanatria-bavana sy mitesaka hoe mandany jiro fotsiny tsika manaitra ihany satria hitanao mampanelo konge le mpandeha amin'ny hariva ny tena mariny avy mianatra ny ankizy avy miasa le olona lasa fahaiza-mionona indray zay anao zay ry mikaya ohatra ilo tsara ke ohatra zao misy mpianatra eny tena an-dalana voatery ve zareo tsy maintsy makany amin'ny penis vao ahita bus nefa bus efa tena penis
tsy haiko mahazitsika ny tiako tenenina tsika le tenenina de malalaka zay angamba akala zao le taovavao malagasy fotra mandila be ay resahana rehefa avy eo rehefa amin'ny sivy eo ka amin'ny azonda eo za aloha tsy de tena hoe mitovy hevitra amin'ny namana mika zay kosa koa satria le olona mampanahilo rehefa amin'ny arivo efa reraka mibaboka tapo sy boketra be igny efa niajalona tasadalana eny tompoko miaraba toko salama tompoko enandray zany le resaka bus zany mila tsika le fitaingina mihitsy ny aloha mifanaja satria mantsy betsaka tsika ao anaty bus de efa manao lohana bus zay ny tena maty fa tsy manao bus à bus rehefa torana de manao bus à bus tena zay ohatra zany ianao zao miteny zavatra anankiray ohatra bus mandeha mafy ohatra zany tsika rehetrarehetra ao anaty bus de hiteny hoe marina zany tenen'io rangahy io moramora ramsia moramora ramsia de hoe ianao ko sary tavatra na hoe andana mandeha taxi rehefa ohatra zao tsika ao anaty bus mihitsy zany loha mila mifanaja tsika ny lohatsika mila hovaina mihitsy zay vao mirahina koa mirahina tsara hoe miaraka daholo tsisy manaiky an'izany zavatra zany fa mijanona amin'ny tokonao zany zao zabe efa nisy any loha hitako nanao an'izany fa ny akabiazany hoe ianao vetra mainka hody ramse hitanao le toe-tsain'olona tsy maintsy misy maningana ohatra zay foana tsy mamaly SMS izy alefako de io bus koa zany mila le hoe marina aloha le chauffeur aloha zany mila hoe tena mba olona nahita fianarana le manao chauffeur le olona omena permis zany misy tsy mahay manoratra couleur le rony zany zao zany de efa dikan'izay zany hoe mamaky code de la route io tsy hainy akory tsy hamaky zay cahier de charge anao bus tsy fantany akory tsy manana connaissance générale akory voilà velome de manaraka zay mba iny tany EPF tany nga zay nanao mission tany zay ny anao zay be resaka be anao de zay fofefy anao parazoko be tsara fa misotra indrindra allo le bus koa sao de manao busotage ry eny tompoko kakela anao afaka miteny mafimafy kely rehefa tsy henonay feo anao raha marina be mihitsy ny teny'le namana talohan'le teo aonao zy voalaza efa letipina ndraikitra rehetrarehetra ny tany sainy rehetra atany amin'ny ministera ATT tompona coopérative polisy rehetrarehetra tsisy mandray andraikitra zay ny tena marina amin'io fa efa ela nge ny tabataban'olona ny resaka taxi be ty mbola tsy va izy hatramin'izao miverimberina foana de hoy izy maty anareo hoe avireny foana ty resaka taxi be ty anandro isanandro satria misy ehon'le olana teo de amin'le ora firavan'ny mpiasa mienina eo mihitsy ny tena isehon'le izy matetika ny taxi be efa tsisy tsony aorinan'ny amienina ny olona de efa mody am'izay mila taxi be eo no izin'le hoe mandofre indriny olona eo sabotsina mehana ny tiako lazaina tonga eo sabotsina mehana ianao de forcena hiala mihitsy eto farany tsy miasa tokozay eto farany nefa le izy avay izy ianao endasanao sana io mandray olona indray hiditra ianao de takin'izay ke le hoe mandofre indro le olona zay zany le ka zay mihitsy tena toera misely ny olona efa sahirana mbola tavina fre indro ihany ve zay ny tiako lazaina hoe mandofre indro le olona araka ny teny godara teo hoe miala any amin'ny Saint-Antoine any alazaina eninjato ny tokony aloha manjary mandoa 5 arivo sotra sambatra le resaka ireno hatrany ty resaka taxi be ty eny io aloha zany asana misy sampandraraha manokana ao amin'ny mpitatana ny tanàna an'Antananarivo na tsy misy misana service taxi be mihitsy ny titran'le bureau ohatra service de taxi be manao ny anao salame daholo le resaka taxi be ihany ohatra malazalaza indray izy andra
io zany raha vao le taxi be somary lavitra ny trajet dia ohatr'izay foana ny fikany taxi be na izy manary anao eny antenantenany a na izy mandaingy ohatra hoe misy manontany eo amin'ny vohiditra zao ianao ohatra ny 159 zao tanjombato makany Andranomena tena kabeazan'ireo olona matetika ohatra hoe avy any Antsirabe na avy any ambanivohitra ny RN7 any andray 159 zany hoeny amin'ny gare routière dia tsy miteny zareo fa manontany le tambanivohitra zany hoe makany amin'ny gare routière ve ty dia tsy tonga an'ity ohatr'izay foana ny valiteny eo dia miaky eo le olona somary fantatra izay atsimo sy avaratra eto Antananarivo fa efa mahazo consigne fotsiny hoe eo Tanjombato ny 159 dia direct eny amin'ny gare routière dia ohatr'izay foana le izy zany le fifanambakany samy madinika zany ao foana le izy mampalahelo fa tsisy fandraisana ndraikitra mihitsy fa fampisondrotana fresy ny tariny nefa tsy anaiky mihitsy rehefa ny tombotsoany zareo nefa tsisy tapatalana tsony ino moa efa zay zany dia nefa tsy tia zareo ianao raha vao manao vol long courrier be hoe miainga avy aty amin'ny départ mandra-patongany amin'ny terminus zay le izy fa dia mahereza daholo ny vahoaka malagasy malto mandeha plus ane tafiditra tao madinika mihitsy nisy tany alohaloha tany hoe fandaminana amin'ny akapobeany misy miditra lalandalana taxi be hatramin'ny kiloty anaovany raha tamin'izany tsirian'ny mpitandro filaminana hoe tsy mety kiloty anaovanao io kiloty anatiny ivelany mendra larisako vao mitiny kiloty dia le anatiny io ihany mavoan'ny courbature-ny rihatra fa le izy zany na fitafinana anaovany ara dia tamin'ireny fotoana ireny dia natao zay ara-dalàna azy satria menimenina be ny olona hoe tsy manaja an'izay mpandeha le mpandeha ny mandoha vola fa mifofokelika ny receveur enjana dia niteny ratsy ny chauffeur enjana rehefa arivo ny andro ny fitafiny nanao débardeur izy zany dia tamin'ireny moa zany dia lasa niterena mihitsy hoe tsy maintsy manao lobaka ry zareo moa manao lobaka fa kiloty maloto be iny anaovany ao ambany tsy manitsy hoe akory manala baraka olona na ina fa dia tamin'ireny zany dia ohatra nisy ny fifanajana tsaratsara koa naseho an'ireo le taxi be ary misy araka ny voalazany goty tamin'ny ovina moa goty ny resaka an'iny le hoe ohatrany tsy mitohitsony Kubaena kundu. Kubaena fresh. Kubai, be utkay, meto andret. Kubai, di man zato ariary ny fonosana. Arofo ny tenanao, arofo koa ny hafa. Une grande première pour les automobilistes et les entreprises disposant d'une flotte de véhicules à Madagascar. Les détenteurs de la carte Maki Kalana bénéficient désormais du dépannage et du remorquage gratuit 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. En cas de panne ou d'accident, appelez le 032 11 185 66. Pour bénéficier de ce service exclusif, commandez votre carte Maki par mail à l'adresse lacartemaki@galana.mg ou au 033 51 218 70. Service disponible à Antananarivo, un Tirabé ou un Masne, s'étendant sur un rayon de 100 km en partenariat avec Vigie. Mandrosoa le sonora Universal Emporian no vanarina Batimax eto Tsaralalany. Gaga fa tena ohatra moderna be mihitsy ato Ny magasin lasa moderna fa ny entana sy ny vidiny tsy miova ka. Naora fa mila manampy fitaovana mihitsy azao satria nahafapo ilay milina fitombaro dito tato ho antsika tatsaha tongava mitsidika amin'ny Batimax ao Tsaralalana fa hitanao daholo ny fitaovana matianina momba ny fambolena toy ny décortiqueuse, motoculteur, scie à chaîne, groupe électrogène, motopompe. Batimax mikaly tao amin'ny vidiny mirary. Manome aina ary fototra ny fahasalamana ny raha izay sarobidy ary tsy misy fanafody mahasolo azy. Miteraka voka-dratsy toy ny fahafatesana sy fahampiana sy ny fahaverezan-draha
ka tonga andraha ho fanafody amin'izany. Azo ifampizarana nefa ndra. Noho izany dia anome raha itsindrinako ireo mily izany. Za koa anome anampiana ny tahirin-dra. Raha madio sy azo antoka, tombony ho an'ny rehetra. Manome raha, manome aina. Miarabanao, fantatrao ve fa miaraka amin'ny Saham Assurance 2,000 isan'andro fotsiny ny fampandriana lohanao amin'ny hopitaly? Eno a 2,000 isan'andro. Saham Assurance Santé miantoka ny saram-pizahana, ny fanafody, ny solomaso, ny fitsaboana nify, hatramin'ny fandefasana anao hitsabo tena nivelany aza. Ary matianina ara-pahasalamana 300 nosy ny karakaranao ao a. Ny fahasalamana ny voalokarena, tsinjovo ny akonanao. Aza mangatakandro, Saham Assurance Santé, tsara antoka isika rehetra. Nos héroïnes nous montrent le chemin vers nos souhaits les plus chers. Nos modèles nous inspirent pour aller au-delà de nos rêves. Et nos mentors nous aident à découvrir et à exploiter notre réel potentiel. Si vous pouviez discuter avec une héroïne, une femme d'affaires africaine, qui choisiriez-vous? Et que lui diriez-vous? Dites-le nous, dites-le nous. Pour plus d'informations, visitez www.womenconnect.org. RDJ amin'ny Sivy Maraina. Rivotra masiso toko lasy toko vavy. Rivotra masiso. Rivotra masiso. Aleo atao mazava tsara ny sainy rehetra. Maheno very zareo robota? Maheno izy ka. Aleo atao mazava tsara ny sainy rehetra satria misy mieritreritra hoe nakaiza raha le zalahy iny. Fa misy moa zany ny zavatra tsy tafiditra loatra ao anatin'ny fandaharam-potoana nefa mipoitra. Nanontany mihitsy zay hoe nakaiza raha sokombe? Dia izay moa zany dia nivahiny tany amin'ny faritra atsimo nosy. Naharitra fotoana elaela. Misy ihany koa fotoana teto ah, fa tsy afaka mihitsy satria mitratra ny tsy ampoizina. Ny tsy ampoizina ny tranga teto zao dia ohatra hoe marainy ny andro, efa mimakomana eo, dia jerena mbola tsy tonga ihany le olona anray an'le andraikitra anankiray, tsy tonga ihany izy, manapa-kevitra aingana ny tena andeha atao ty andraikitra tia, fa tsy tonga le olona re. Tsinona moa zany fa mpamily fiara le izy ary teneny peto. Laisany tena tsy manaja olona laisany. Le anankiray tamin'laisany teny hoe narary nify amin'ny enina sasany no niainga ny fiara. Andeha haka olona amin'ny fito latsaka fahatelony. Zany hoe 30 le fiara io tokony miala eo dia 40 izy tokony mandray an'le olona etsy amin'ny toerana anankiray satria fa nakaiky ireo. Fa 30 izy 20 izy mbola tsy tonga eo zany. 25 izy mbola tsy tonga eo ihany izy. 30 izy mbola tsy tonga eo ihany mandray fanapa-kevitra ako zany tonga dia lasa. Doko fa hoe ndroanao izy. Tsy hitanao izy. Atsoina le telefony tsy mandeha any izy. Zany ny ataontsika zany. Aveo tsika menimenina be hoe tena ohatrany tena tsy afaka tapa-bolana herinandro kosa fa tsy tapa-bolana miteny am'izay izy narary be mivavoniko tamin'iny miantso ahy izy. Marary be mivavoniko. Na niditra izy na tsy niditra le anankiray moa narary nify. Tsy milay zany le izy tsy fantatra hoe raha miteny zany very zareo zany hoe raha mise tsy ho avy raha pitso fa marary nify dia mitady vahaolana ianao mandritry ny adiny 10. Tsy maintsy ahita ianao ary efa miomana ny sainao fa tsisy olona andeha ively ianao amin'ny boiron mafy be hoe fa maninona ianao tsy andeha asa fa milaza fa marary nify. Tsisy tompoko. Tsisy. Fa ny opa mety mahazo anao. Ary vao opa mihitsy ianao tamin'iny fotoana iny le hoe amin'ny enina sasany maraina ianao vao miteny hoe marary be nifiko raha mise ledy tena tsisy lely tsisy ilana ny lahy mihitsy. Ohatr'izany ao raha tompoko rehefa tezitra. Dia le anankiray indray efa herinandro tateoriana narary be mivavoniko tamin'iny raha mise. Tsy nanana numéro ny raha mise tamin'iny. Zao zany le kedanja be izy ka miala tsiny aminareo mpiaino aloha zany fa sahalala zany zavatra ny tranga. Alatsinainy talata larobila kamisy nanao chauffeur le dia ataoko moramora le izy nanao chauffeur tena sérieux
nanao sofira satria za moa zany mba mampiasa niny fiara iny azonareo de nanao sofira zany satria tsy tonga le sofira dia eo amin'ny manomboka alatsinainy talata misy mitady foana kenonay tsara manginy de ny tena olana am'le izy ndray kosa nefany mahita ianao zany olona anao an'le asa any Tanjombato le olona hitanao any Sabotsina mena tsy le tsisy mety am'zay fany ka izany rehetrarehetra zany no anisany de tamin'ny zoma kosa zay dia niainga nakany amin'ny faritra atsimo nosy tany amin'ilay toerana tsara ho an'ny tandreny vohatra aloha ataon'izay le izy afa tsara miserana kosa ho an'ny tambany vohatra azavaiko le izy ny atao hoe tsara miserana de hoay mahafinaritra ty de zay de vita de zay zay satria le izy isalo no resahana ireo haram-bato tranainy be ao isalo de io zany a eo manko le tenen'ny namana tamin'ny efa-bolana 5 volana lasa zay mandray hoe tsy mahay makatsirony amin'ny resaka fizahantany ny malagasy tsy nampianarana an'izany ny malagasy hoy namantsika tamin'izany midadasika le izy ao fa eto zao raha misy zavatra anankiray de tonga ny vahiny mijery an'io zany hoe tena wow tena tsara ty de avy minambara izy miverina indray mbola miverina io ihany izy raha pitso izy miverina io fa ohatra anazy zany zao a mijery an'le isalo de mijery de satria za tsy nampianarina an'le izy azonao tena niny zay tsy nentinao tany ka tsy afaka nitondra anareo ko moto anankiray ve tsy éducation raha ny zakany atao aizy nareo aliva taxi brosy de avy mivantana tsy eo isalo fanaraha lasa nisy makany atuliara azonao ka eo zany le hoe ahoana moa zany fomba fakafizana n'lay nature tsy kolotsaina tsy nampianary tsy nampidirina be tao anatin'ny kolotsaina malagasy mihitsy ve le izy fa de hoe io a misy a sarivongana bota de jerena izy sarivongana bota wa nahay koa le mpanao sarivongana baraka vita tapitra 3 seconde ny akafizana azy de vita tany zany zay de mahita olona mandany ny vola mikarena mandeha mitsofoka makany naninany jereny hoe ty zany varavarakely ny salo hoe ity reny mijanony eo misy de makasary misy zavatra kanto be deaibe fa eo am'le hoe ahoana rao ny fomba akafizana izy ty ohatrany mihinan-kanina ve hoe akafizina le ana de rehefa lany de tapitra de tsy ritin'ray avy eo ka zay ny fandehanana tany amin'ny faritra io ary zay tsy nateo ana ela manana olana ry fiarahamonina menakavy ara-asa akoatran'ny asa eto amin'ny RTG zany de menimenina be moa zany mpiaino hoe nakaiza ile olona adala anankiray satria manko olona adala maro ny ato azonao nareo kosa raha olona adala maro tsika ny ato a satria tsika ao anatiny ianao raha izay ndray itsika ka satria tsika eto zao raha miresaka hoe isalo tampotampoka eo tsika de miresaka hoe le haricot-vert ao am'ray tsisy mandeha am'zay loha no vadinareo any fa zany zavatra zany nefany anisany itiavan'le mpakafy atsika ka io fivanianana tany io a nandalo tany amin'le toerana atao hoe rano mafana de le akizy a zay mbola tsy tany mihitsy de hitako manana fientanam-po be mihitsy ho any am'zany rano mafana de tonga tany le jejereko tsara nieniny rehefa tonga eto le rano mafana raka izy a kifikify izy satria ohatrany olona tonga tetsy Rivomamo any izy zany Rivomamo fahitany de ohatrany olona tonga teo Rivomamo satria tsy hitany tena mahalina ao tsy hita inona tsy fantany tsy nampafantarina azy meloha sinisisa de misy fotsiny rano mafana de misy rano mafana ao zay fotsiny fa tsy vitsy ny zavatra fantatra makasika le toerana manana tantara kely anankiray zay ivanianan'olona tonga avan'ny olona amin'ny toerana anankiray ohatran'ireny fa de hoe tany rano mafana de lizy moa zany raha tsorona atao hoe tsotra de hoe tonga ao rano mafana anao de hoe io le tanàna ny rano mafana lavalava manaraka ny arabe misy rano mandeha ato amin'ny ilan'ny akavahandrefan'ny tanàna de zay de misy hotely etsy a de misy varotra misy tsena de misy chipsa vita amin'ny sanjo de fruit à pain ny sonambo de reny zany hoe itony kosa mbola tsy fahitatsika de mividy an'iny le olona fa akoatr'izay a tovy ihany tovy le olona ka zay zavatra zay zany tsy fantatra hoe misy fomba ahoana reo zany fomba entina
ampitana an'izany amin'ny taranaka hoe ohatr'izao ny fomba fankafizana ny toerana anankiray ilaina zany. makany amin'ny toerana anankiray Satria amin'ny ankapobeny ny malagasy zao no resako efa leoaleo rotoroto tena hoe rotoroto tena feno be de mana fotoana kely anaovana vakansa de tsy maintsy hoe any amin'izay toerana misy ranomasina. Zay aloha nefa Raha tsy hoe voyage d'étude na mpianatra angady amin'iny izy ny afaka mahita zavatra hafa. Ankoatrany hoe koa hoe misafidy koa ny mpianatra hoe aiza ny tianareo anaovana voyage d'étude Tamatave sa Majunga de nenay Majunga. Zay aloha efa lasa tarazo le izy hoe zay no tian'ny olona fa misy zao hoe andao any rano mafana zay zao ohatra misy parc national any protégé ahitana an'ireo karazam-biby be dia be ao karazan-kazo mbola tsy fahitanao fa lay toe-tsaina mihitsy tsy nampianarina zany de eo moa zany le hoe le ena ny rara iny teny ratsinay am'zany tsisy rara iny teny ratsinay zany nenay any vary arotsaka ao anatin'ny vilaninay ny olana aminay inona ny rara iny zay ranomasina any zay karakaro batony salo any zay liza tsisy rara izy reo le izy satria noho ny fahasahiranana any amin'ny tokantrano tsirairay tsisy dikany akory zany hoe andao andeha ariananina ry jery an'izao ry tsisy fa misy arange olona miainga aveto satria zay le teneniko hoe tsy kolotsaina malagasy mihitsy ve zany mandeha mizaha tany arak'le fiten'le namana anankiray mipetraka eto satria mandeha any olona io jereny le izy raha isalo zao nresatsika eo izy toditodika eo jereny de miteny le olo riny reine de l'isalo satria misy sarina vato mibolongana zay de ohatran'ny mpanjaka vavy hay kosa de mba tsy fialan'ny sasatra kosa no eritreretan'ny olana azy fa lasa fisatsaina indray le izy de aloany tonga de io misy ranomasina de mampitonitony saina sy ny de aveo izy iny efa jerijereo zatra ina nataony aveo matory eo anaty tomobily le olona io tsy miraharaha azy any anany de le reniny manenjika an'le zaza miazakazaka ire sao minjera raha ohatra moa manana efitrano fandrinina ry zareo matory eo izy na milalao am'le piscine ary anatin'le piscine zany hoe ekeko mihitsy ny le hoe tsy ao anaty kolotsaintsika ilay resaka fizahantany tsy ao tsitsy de zany makany amoran'ny masina zany mipetraka eo de mijery eo misy taratasin'olona very ity eniko le nitenenareo rakotoary manana sy rakotoary so iny ny fahazahon-dalana mitondra fiara de fahazahon-dalana mitondra fiara aramaramila eo zany vao tena mahafantatra misy ny permis de conduire civil permis de conduire militaire latsaka teny andray soro amin'ny anaran'ny caporal Rarinjatovo Rarinjatovo Jean Baptiste io koa mbola ady hevitra amin'ny ray mibozy io tia Jean Baptiste ty vakina Jean Baptiste teraka tamin'ny 22 février 1988 tao tsara rano Mahajanga dia iangaviana mba iantsony izy 034 01 441 39 zay nahitan'io 034 01 441 39 i caporal ane nivery karatra de izy no nandefa nita ty hoe tena io na mampateneno any io akoatran'izay fandehanana tan'izay dia ratsy ny lalana be ny lalana baina tena lazaiko anao zany tena sérieux zany taloha zany makany fianaratsoa Antananarivo zany adiny 8 sy sasany adiny 5 raha ela am'izao fotoana zao zany fianaratsoa adiny 12 eo miampy ny Antananarivo fianaratsoa be de be ratsy izy zany tena misy lalana io ary le izy misy toerana tena hoe ratsy de velo izy tapitra le ratsy io de misy tsaratsara ny rahalahinay amin'ny travaux publics moa de efa tsy mahavita intsony eny na de le asa cantonière ina moa ny cantonière ambozy fanamboaran-dalana fanarenan-dalana fanamboaran-dalana le fanadiovana n'ilay bozaka
amin'ny sisiny avisy havanana ny ka be dehibe eo an'ny mpamily. Tsy misy manao an'izany ntsony eo fa efa le tao akazo reny efa mikapoka ty amin'ny vitra ty betsaka. Tsisy kantony ntsony zany zao, tsisy manao ntsony. Tena mampalahelo izy, ratsy be le lalana tena enjana. Ny lalan'ny Majunga koa nisy namana anankiray tamin'ny herinandro ny teny hoe raha miala amin'ny enina hariva zany dia tamin'ny valo sasany moa zareo vao tonga taty Antananarivo. Niala tamin'ny enina hariva tany dia valo sasany maraina izy vao tonga taty. Tonga taty. Nefa ny hatramin'izay raha Majunga zany tokony amin'ny 10 maraina izy tonga. Raha miala mazava tonga mazava tena foana mampalahelo le izy. Le izy zany inona moa midirana amin'izany. Lafiny ara-toe-karenany nisy mivoa amin'ilay izy satria zany lasa mandany solika bebe kokoa ny olona anankiray dia lasa ataoko mitsotra dia tsotra, lasa mandoa chambre indray mandeha en plus ny olona anankiray andeha hanao asa aty Antananarivo ohatra ka tsisy havana izy fa tsy maintsy makany amin'ny chambre d'hôtel matory zay be dehibe iran'ny tanàna dia matory izy anio dia ataon'le asa rapitso mbola tsy afaka mandeha izy raha tsy afaka pitso tsinona dia eny an-dalana izy lany fotoana be dehibe ary mandany vola tsy mandry ny taxi brosy fa manohy foana fa mandany vola mividy an'le sakafo sy ny sisa fa tena ratsy ilay lalana zareo mitandrina tsara satria manimba fiara le izy misy an'izany le hoe miforotra ny bras. On ne parle pas des jambes la voiture azafady sisy hoe miforotra ny jambe amin'ny tomobile bras ihany. Azondry zany bras zany amin'ny tomobile misy bras ohatra zao mitazona an'ireo pneu ireo ary mihetsiketsy zao io pneu io azonao dia eto le amortisseur eto dia mihetsiketsika ohatry zao io fa io zany rehefa tena enjana be le fitotonana forotra ohatry zao io bras io ary mikasika aty io pneu io zany mivatana aty mampalahelo ka tsy afaka mandeha mafy zay fian'le resaka tsy afaka mandeha mafy. Raimbozy ny resaka tamin'ny olona teto tamin'ny resaka hoe salaka rehefa inona izy ny salaka miarabantsika rehetra tompokan'izao sivosefany teny izay koangeteto hoe satria ohabola zany hoe salaka sy ravimboty inona reo rehefa tafaray ireo dia miombon-dratsy miombon-dratsy zahay no ambadiky ny ohabolana iny tsiraiky ny endriky honoray ka maninona raha tonga dia teny hoe maimpitay izy ireo maimpidiky re maimpitay eny efa malagasy moa zany manana ny heviny mahakasika an'io fa hoe za moa zany saika hiezaka hiditra any zany tamin'io fa tsy tafiditra fa tsy irarahin'ny lika matitsy zany ifika ihany rehefa misisika tsy omendry zalany ikialakely ringa moa tsy manana telma tsy manana ka tsy fantatra zay niasa teto tamin'ny sabotsy fa saika hiditra tao satria zany be dehibe ny eobolana momba ny salaka hoe afatory ny salaka tsara enjano ny salaka dikazay iady raikitra zany ary io tena ainina no arovana raha mahatsikaritra ianareo manao an'le short le menamena any ambanivohitra reny zany mavo manga be reny asiana salaka eo amboniny rehefa hitolona satria iny salaka iny no raisina iny salaka iny no voafikotra tsara tritriny angezany salaka iny ibatana an'ilay misy ibatana tsara an'le mpifanandrina aminao tsy marary ve le ka eo azonao le izy azonao tena azonao le izy raha vao sotomina amin'iny zany azony amin'nareo zany akaviaka avany sotominy miakitra zany le salaka zany ambany ao marary io mety mahatorana mihitsy azy nareo zany mifameno am'le resaka le hoe rehefa mividy maillot de bain sarotra ny vidy maillot de bain tsy misy olona manandrana slipy any an-tsena hoe aloha andramako ty slipy ty tompoko ohatrohatry zay koa maillot de bain fa mba jerena tsara zany le izy fa mampalahelo zany vacances Majunga zany na folo painte na Tomasy moa tsy zahatra tsy de tena filomanosana loatra Majunga misy faritra tena azo anaovana filomanosana de mampalahelo mijery ny olona avy aty Antananarivo vacances makany na avy any Toliara na avy any Majunga avy any amin'ny faritra hafa tonga ao Majunga fa misy an'izany maillot de bain anaovan'ny vehivavy golopalopaka be zany za efa tratran'le mivoaka vao anaty rano dia mila tazomina foana aloha le satria ohatry misintona zany le rano
tsy misitiny ry ty fa feno fasika be eo amban'le taovam-pananahantena zay ny tiako aviana amin'ity resaky ty le rano ka satria tsy mavesitra tsy fasy misitona mihitsy le izy satria resaka fizika aloha zany amakany amin'ny raim-bozany resaka fizika zany am'le hoe sotominy le rano le olona mavesatra fa mila ny tiako tenena zany mila maillot de bain mifatotra tsara mifintsifintsy somary mifintsifintsy kokoa ny atao hoe maillot de bain le aty amin'ny tratra tsy maninona raha tsy mifinjy ary fa le aty amin'ny satria ma ny maillot de bain zany misy karazany roa ny vehivavy misy ny maillot de bain 2 pièces zany hoe le aronony ray dia aro takenatra ty ambany ny ray fa matetika ty ambany ty mampalahelo zany alongiara tonga de manao an'le tonga de le mitambatra be reny mampalahelo de rehefa mialy eo izy aloha hitsangana ho jereny laisany ny mpijery moa zany tsy mahita an'ity fa le tsy mahita izy mitsangana ohatry zao zany le avao anatin'le ana de mangarona an'le fasika eo anelany sotomina ohatry zao zany le fanamban'le maillot de bain sotomina ohatry zao de angaronao le fasika de za sy azo tenena aloha de tenena hoe ndana makao anaty rano de ao ile izy no masoronao mora isorona kokoa ny fasika ao anaty maillot de bain kosa le fasika de zay avoaka anaty rano miverany lafa tsy mahavaivay daholo ngary io faritra ao amin'io triangle de Bermude io tratrany fasika izy io zany misy fasika tsy mety mandao anao zay sady le izy ohatry hoe fasika majinika kely zany fasika tena ka voasivana any ianao efa adiny ray ny alanao atao anaty rano mbola misy fasika ihany eo ary manao ny asan'ny papia brazika izy amin'ny fotoana io alika ireo azonao zay mahatonga le hoe esorina mihitsy le maillot de bain de misasa mihitsy manokana ao koa misy fanararotana enjana be de aveo alaina le caleçon na le slip le mbola ao anaty rano indrindra hoe rahamasina tsy tsara hony manala an'le izy fa lasa tsy esorina ny koloty ihany fa ampidinina ampidinina maillot de bain ao anaty ranomasina zany hoe ny rano zany hatreny amin'ny tratran'le olona de ampidinina de kopakopahana tsara ao le izy hiala afatra maiky maillot de bain bisou honora hoy le vehivavy mandeha avatra maillot de bain bisou honora izy andefa zany so izy andefa zany satria le izy misy kilalao ratsy zay manao ataonay taraiko anao anatin'ny 10 minitra le izy raha ela indrindra misy kilalao ratsy nataon'ny ankizy tam'izany le sotomina ny maillot de bain itsoka de anao jereko tsikoloviko amin'ny maso ohatry zao maso vilana andao io anao randrany abrotsaka andao anao rany abrotsaka rasako tsara de somary misabaka iny le anankiray le mba mahay milomano zany tonga de nanao solo vao nitsapa atao tonga de nioraka be ohatran'ireny hoe misy vonjelo nataon'ny ankizy teo reny kikika be fa misy inona efa nisorry tya voakonkonona tery voakonkona de mody manao ohatran'le mitsofosofoka anaty rano nisoroko ny maillot de bain de nisabakako aty amin'ny farany ambany aty tonga de bojiky libondan zany efa voniny eo iny fa nanao solo ao ary napidina tsy nahita ninina fa tsy valiny tena renora fa male hoaniny eo tena de zareo kofore efa nisorony akile izy de keo zany natsapandreo hoe tena malasa ihany ty resaka adalana rehetrarehetra ty satria io moa zany hoe bizotazony zareo tam'le ankizy anankiray izay mbola vao niakatra tao amin'ny senior tam'izany de nesorony zareo tolominy zareo le ankizy de sorony maillot de bain de tany rameny zany tantara zany le ankizy zay maheno de lasa izy zareo niakatra niala daholo de le ankizy io zany eva mihitsy izy amin'io le nono e le tsy nono de atreto amin'ny tendany ety any rano de oka moa zao reto fa ela be kosa zay fa adiny roa le ankizy io tsy manao maillot de bain ao anaty rano ao ihany tsy sametsika de tandre mitena ry val de efa miditra anaty tôbila daholo ny io lefa andeha mihitsy de ohatrany de marena kely mihitsy le tôbila de tomany am'izay le ry anaty tôbila zananajananaty de misy anankiray mandeha miazakazaka manipy maillot de bain anaty ranomasina atahorana am'regny tsy tafidy trano sondro
eny fa tsy tafity vao mandeha akaikikaiky eo izy tonga de hoay liliketsy anaty versera ozy izy very tsisy afa-tsy ranomasina io zany mamaika andeha i ranomasina io tsy manao fialan-tsasatra fa misaotra ny mpampianatra aloha e ny mpampianatra moa zany ohatra hoe mitondra mpianatra avy any amin'ny faritra mankaty Antananarivo kosa zany hoe avy any amin'ny faritra hafa mankaty Antananarivo de mba entiny mijery hoe ty zany rova ty ny lampantanàna zareo eto a ty mba hitany vahinany an-talahony ny olona fa ino izy teo tsara sy manaja vahiny ny ranomasina eny tsara fa mahafaty ny vahiny koa ny ranomasina rehefa tsy manaja n'le ranomasina le vahiny indrindra fa le mandoto ny ranomasina ao anaty rano ao ve no mikiapa rano sy mikiapa vetiny misy karazany le satria misy zavatra apetraky ny tompotany hoy ny tompotany hoe rehefa avy mihinana kisoa ianao de diovy tsara ny vavanao sy ny tananao zay nandraindray kisoa fa tsy mety amin'ny hiditra rano itsy any anatinao any ny kisoa tsy maninona zany azonao misy kisoa kely eo anatinao fa misy zany ny toerana hoe aty fady fitafiana mena ohatra hoe any Manakara ty anaty zany zao tsy mety ty raha entina any Manakara de makeo amoron-dranomasina raha milalao rano tsy mety ty tonga de foan'le ranomasina zany zavatra salama zany eo moa zany le hoe zany nareo finoanam-poanareo za aloha rehefa miteny ny tompotany hoe tsy azo atao miteny hoe krapapa aty efa tsy miteny krapapa io satria mety misy dikany zany zavatra zany amin'le faritra anankiray fa aleo ajaina foana satria ho avy zao ny pakana de inona ny ahany gendarmerie pirenena sy ny polisy pirenena zay solotenana polisy ho avy eto rapitso ivahiny eto ny tompony andraikitra voalohany amin'ny brigade de mers ho avy eto rapitso ivahiny de tonga mipaka rehefa tonga mipaka de ny ahany zandary sy ny polisy de hoe isy ho fatiny ray reto mpitondra automobile reto isy ho fatiny ray mpanao vakansy reto amin'le inona moa zany tsy fanajana lalàna apetraky n'le toerana tsy fanajana ny lalàna apetraky ny gendarmerie hoe mampiasa lalana fampiasana lalana foana koa ne manontany tompotanany misy toerana anankiray rehefa paka amin'ny lalana miazo any Antsirabe iny tsara metrahana kamera miisa 30 eo de lazao raha nga le toerana tsy fantatro ny anaran'io toerana io misy olona makafasika foana etsy ambany etsy de pont eto zany ve tsy amin'ny Antsirabe izy zany aorinan'ny Andriambilany moa le toerana de rehefa tapitra ny Andriambilany de mety de misy io atsimo milepina misy tetezana io de eo makafasika de misy pakafasika eto fa ny zavatra mitranga misy fidinana lehibe vari mahatratratra eo amin'ny 2 kilometatra fidinana io fa maro ny fiarakodia misososo mandeha makaty anaty sakorokary izy fa tsy tafavila eto maketo amin'ity pont ty eo amin'ny tsy 10 fa efa kaikaiky atsimotsimo Nambatolampy iny zay rehefa de marabaraka kely Nambatolampy iny velo mahafinaritra indrindra inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala amin'ny mafitaly rivotra ahitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra fafa efatra hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis ifandarana dia tsy miala mizafy rehefa manaraka olona alasinainy talata lavilaka misy masabotsy manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina tsy miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikakany ianao miraikitra tsy mandeha amin'ny silone tianareo foana